miamitombo atsika an'izany fandahana miaka manonjy izany nisokony ihany koa isika izay mezaka amin'ny sendra mandalo eny ny tena tsy apozina koa eka Okay, class. Who would like to do problem 3 on the board? vao araka amin'izany fandaranjana ny eto-tanindrazana na ny hanapita-ndranomasina isaorako Erika Randrelaino ka mampiditra mivantana amin'ny alalan'ny Jean Jean-Carl Pigeon ny fandarantsika andany. Ny volana Jona moa fantatritsika loatra fa rehefa misy adiny izany volanjano amin'ny malagasy dia antsaina voalohany indrindra ny fankalazana ny fetim-pirenena atia ny niverena ny Madagasikara tamin'ny fahaleovatenany ny 26 Jona 1710. Ny volana Jona ihany koa antsika malagasy dia volan'ny teny malagasy ary antsika moa dia manana ny akademisiana izay manana lohahevitra mandrakariva dinihana ao anatin'izany volan'izany. Anamarika ny volana Jona koa antsika malagasy dia volan'ny ankizy. Indaloko ny volana malagasy anankiray androany mba ilazako ny zava-mitranga tamin'ny farany herinandro teo raha miresaka ny fiainam-pirenena isika. Ny antratra Tsilavo ka hoe aloako rainy elabe. Eo koa no hoe manao tolon'ilay avy ny anilany Tsilavo ny anilany Befaimaso. Izany no ndana ny fanadihadiana androany manoloana ny famakiana ny fiainam-pirenena mba maheno ny kabary ny voalohan'ny repoblika ny alahady lasa teo izay no mahatonga mindrana an'izany volana malagasy izany. Ny zavatra mitranga dia hiazakazahana avokoa ity rehetra ity tenena fa hoe tsy vitan'ny rehetra tao anatiny taona lasa dia ho azakazahiko ho fitaina ao anatin'ny taona ho avy. Izay izany nefa no zavatra mitranga rehefa mamaky ny fomba fiasan'ilay gouvernement ny fomba fiasan'ny volan'ny repoblika ity eo am-bolany ity no malaza azy satria raha ny tany am-pinoana miresaka ny initiative émergence de Madagascar
tsara foana mampatsiaka fa rehefa miresaka emergence zany dia firenena voalohany indrindra miala ao anatin'ny fahantrano. Izany hoe mitombo ny larana manerana amin'izao tontolo izao aloha rehefa miresaka fahantrana isitrany aloha no indicateur voalohany indrindra izay tsy azo ilana manoloana ny fiainam-pirenena universel izany. Matetika sinina na fomba fiasinina na programa toy inona rehefa miresaka emergence na miresaka ny ataontsika hoe fialana tanteraka ao anatin'ny fahantana dia singa tsy azo ilana izany. Ny emergence amin'ny teny malagasy tsotra dia ny hoe misambatra, izany hoe miala ao anatin'ny vanim-potoana sarotra ka misandratra. Raha oharina toy ny zaza dia nandady miarina ary nandeha misandratra izany ny ilazantsika ny emergence. Karan'ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia raha mbola miiba ny toe-karena malagasy, raha mbola maro ny tsy anasy, raha mbola tsy misy ny fepekarisina na paikady mahomby momba ny herinaratra, raha tsy misy ny paikady mahakasika ny sehatry ny famokarana na amin'ny lafininina na amin'ny lafininina eto Madagasikara dia nofo izany hoe Madagasikara misandratra miala ao anatin'ny fahantana. Raha izao fomba fiasan'ny filohan'ny repoblika izao dia miantratra tsy lavo ka hoe alao koa ny labe. Hiazakazahana miatsy, hiazakazahana miaroa dia samy tsy misy vita. Raha raisiko antipriny manoloana ny colloque régional, io moa dia fomba fiasa foana hatramin'izay ny hatramin'izao hoe tsy mbola misy nanao an'izany. Tsy ahivoka etona fa misy ny fandrafetana ny planina régional manerana ny roa amby roapolo faritra. Ny plan de développement régional miainga tamin'ny plan de développement communal na ny PCD dia izany ny fandrafetana natao voalohany indrindra raha nandray ny fitantanana ny filohan'ny repoblika Marc Ravalomanana tamin'ny taona 2013. Dikan'izany zany aleo mba dinihana fieritreretana ny zavatra ampara satria tsy voahenao ihany no nanao colloque régional efa nisy izany tany alohatany filoha dia velatretraka koa. Dia fantatsika loatra raha namarika ny DSRP dia misy concertation izany na au niveau régional na au niveau national. Ny vision dia mety samy manana ny azy fa ny fomba fanatanterahana n'izany viany izany no mampiavaka ny mpitondra sy ny mpanao politika tsirairay avy izay mieritreritra hitondra firenena. Ny mandany filohan'ny repoblika dia miditra amin'ny colloque régional ary ny vinany moa ny programa dia hoe miala tanteraka ao anatin'ny fahantrana ny anetsiny. Tsy fantatra hatramin'ny roviny, tsy fantatra toy ny ahoana ny anatanterahana ny paikady ary tsy fantatra inona ny teti-bola hoentina manatanteraka an'izany. Fa raha mijeritsika aloha ny loi des finances initiale dia tsy voafaritra ao anatin'ny teti-bola izany. Asa andasana ny loi des finances rectificative hoe inona amin'izay voalazan'ny filohan'ny repoblika tany antsimo no tanterahany marina manomboka amin'ny volana hitsahana avy tany ny fandaniana ny loi des finances rectificative. Fa hatreto aloha raha miresaka ny vina IEM izay ilay voazaka izay hoe misandratra miala ao anaty fahantrana dia tsy azo tarafina satria manjavozavo amin'ny paikady ny filohan'ny repoblika ny amin'izany elantsika amin'ny fahantrana izany ka misandratra ny firenena malagasy. Resaka pipeline ny filohan'ny repoblika rehefa tombanana ny zavatra resahany dia misy pipeline telo miavaka mazava tsara. Misy 200 km, misy 130, misy 90 km ny halavan'izany pipeline izany raha naly izany tsy teranana amin'ny tsy fampindrano any atsimo. Dia mampahatsiahy ny filohan'ny
karazany zava-tambahana zany raisokohatra fotsiny ilay miala ao efao ka tonga hatrany tamindava sud dia misy hatrany 200 kilomètres linéaire izany tetika zany ary mitetina hatrany amin'ny 185 millions d'euros ny ahafahana manatanteraka an'izany dia mametram-panontaniana amin'izao ataontsika hoe fanjakana vahiny zao ao anatin'ny sarotra tsy maloha ny karamany kroa tsy maloha ny boursan'ny mpianatra fa dia aza amin'ny fomba ahoana no ahafahany tsy manome antoka fa vita izany resaka ny RN13 dia ombenombeno no efa mara hoe tsara foana ny mba manaiky ny amin'izay efa natomboky ny tany aloha raha mahakasika ny RN13 mba tsy resaka ny filoha era-jonary mampianantsika izay anisany nanaova indondraha ny adevitra tamin'ny mpamatsy vola manoloana an'izany RN13 resatsika izany zay ny pipeline amin'ny resaka sika moa zany amin'ny resaka famatsian-drano na eo amin'ny sepapliny zany na eo amin'ny sehitry ny rano sotro madio zany dia zay volazy zay hoe ataovy mazava amin'ny voaka malagasy raha manomboka ny asa amin'ny volana jolay oviana ny avy tamin'izany ohatrinona ny teti-bola ahafahana manatanteraka izany izy no mpiara-piombonantoka raha miresaka amin'ny filohan'ny repoblika efa fond propre amin'ny fomba ahoana manao an'izany amin'izao zava-misy zao na cessation de paiement ny fanjakana malagasy satria ny mpandara izay na tontolo aza dia tsy voalohan'ny fanjakana vola ilay koloka régional resahana eto dia miverina n'ireo oabolana miresaka hotely-piandanany hoe manao tolon'ilay avy ny mavo ny anilany defa imaso za kasany fanjakana malagasy amin'izao mifampiresaka izao ny convention des Nations Unies contre la corruption dia manao sika moa dia anisany nanao raha dia sy nanao sinihana zany fifanarahana iraisam-pirenena zany maka ny ady ataon'ny kolokolo ny kolikoly deuxième conférence du groupe sika zany amin'izao tsika miteny zao ary ao anatin'ny examen ny firenena malagasy malay anjara amin'izany ny bianco ny samifina ary ny IGE raha ny scandale mahakasika ny raha kolokolo teto Madagasikara atao anatin'izay mimambany filohan'ny republika zany dia maro ny azo tan'izay ka tsy resaka fotsiny androany dia auditionné andriamatoa Ravo Nambinina Rasoamanana fantatritsika loatra fa ny resaka momba ny marché public teo anivon'ny ministèren'ny santé fantatritsika ny fanambarana izay nataony mahakasika ny karazana kolikoly avolenta ho amin'ny fanodikodonana ny volam-bahoaka ary marihany mihitsy azy fa mbola misy ny tetika ahafahana mamoaka ny volam-bahoaka hatramin'ny 940 millions d'ariary amin'izao tsika mifampiresaka zao izy no miresaka an'io raha tsy resaka tsika ny scandale 73,5 kilos d'or zay any Afrika Atsimo amin'izao tsika miteny zao raha tsy resaka tsika ny scandale ny gestion ny Covid-19 tao ny raha écran plat tao ny raha bonbon sucette fa anisan'ny manamarika tato anatin'ny tapabolana teo io zay dia fantatsika loatra ny raha SMMC zay ny tenako no nitondra azy teto anivon'ny miara-mamonja tamin'iny tapabolana lasa iny ny zavatra misy dia tsotra resahana ny amin'ny hoe ny voatonontonona atao tamo tamin'izany fotoana izany dia tonga amin'ilay proantsaina ny hoe qui s'excuse s'accuse
izay no itenenana azy satria dia mametraka ny amin'ny manomboka izao dia tsy azo ekena intsony ny dénonciation calomnieuse ao anatina hainao manjery anankiray nataony Natale Généraly ny serasera teo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika teo aloha dia aoka hazava ny ady hevitra amin'ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara fa ny volam-bahoaka amin'ny volam-bahoaka azy dia misy ny lalàna mifehy an'izany tsy misy mihitsy ny ambony ny lalàna ary izay no angatahina amin'ny tompona ndraikitra rehetra ny amin'ny efatonjato varay amin'ny politika ary hiditra amin'ny politika manaraka Madagasikara dia tsy tokony misy intsony ny ambony ny lalàna fa tokony atao lalina ny fanadihadiana manoloana an'itony raharaha mahavoatontonona olona maro ny fanodikotona mbolam-bahoaka itony raha tsy ahivoko moa ny raharaha SMMC dia fafanadihadiana na inspecteur général na ny IG mahakasika an'io fanodikotonam-bola tafahoatra tany Tomasina voalaza raha miresaka dénonciation calomnieuse antsika fanendrikindrenan'izy an'izy fa miainga avy amin'ny fanadihadiana lalina natao no nafahana ny teny teto anivony ity fandarana miara manonja ity ka raha tsy misy ny ambony lalàna dia ampare apetraka mazava ny ady hevitra fa rehefa vandana dekary tokony eo ambanin'ny lalàna ny rehetra ny raharamo dia fantatsika loatra mbola ny gazety antsoratra no namoaka nytiny amin'ny hoe tsy nahazo viza ndraikitra anankiray ity ny andeha ivelany raha ny nambarany moa dia ny fampiresaka sy mba hifanazava amin'ny fianakaviana ny antony-draharaha mahagaga ihany hoe ny fitantanana ny raha-mpanjakana ny fanendrena sy ny fanesorana ny aux emplois de l'État dia avy amin'ny conseil des ministres zany mba misy koa zany ny fanendrena vaovao dia miainga avy amin'ny conseil des ministres zany tsy zany efa moa no zava-mitranga ankehitriny fa dia fampahafantarana ihany nataony ity tompona andraikitra teo aloha ity ny voalaza fa misy andraikitra vaovao hanendrena azy zavatra asa inona no ambadiky ny amin'ny hoe hialy eto Madagasikara mitovy ny raharaha procon tamin'izany fotoana izany ve izay anisany nitoriana an'ity tompona andraikitra anankiray ity dia tsy malala ny raharaha fanaovan-gazety procon izay niarahana amin'ny tompona andraikitra anankiray teo anivon'ny trésor amin'izany vanim-potoana izany dia nisy ny tsy fitofikevitra nisy ny fifampitoriana ary nisy mihitsy aza ny vola mpanao gazety maro tsy volo tamin'izany vanim-potoana izany asa izay ny no miverina ankehitriny anjarantsika rehetra no mandinika sy mamakafaka raharaha izay no ny amin'ny androany fa hiverenako raha programme ny colloque régional ny filohan'ny république tany atsimo dia niafatra tiana ampitaina amintsika rehetra sy sitomana an'izay ny rehetra dia ny hoe io fahaizantsika mamakafaka sy mandalina ny zava-misy ara-politika io ary ny politika ao omenombeny dia tsy vola grand jeu no resahana rehefa Madagasikara ary izay grand jeu izay dia mila manana famatorana, manana traikefa, manana paikady mazava ny fomba fanao politika ary masaha miteny misy azo tsapahitanana amin'ny tsy fitezana tantanana ny raharaham-bahoaka nambarany Zokobe Ndrainjato teto fa rehefa miresaka tsika ny bien-être dia devoir régalienne zany
régalienne eto amin'ny tany sy ny firenena tokony mamaika amin'izao tsika be amin'izao dia ny fahasalamana miainga avy amin'ny fanaovana sy ny miara-manonja nombenombeny dia nametraka tsy misy paikady iatehana ny fiverenantsika ara-dalàna ao anatin'ny asa mandara sy ny famokarana ratsy ny fanaovana vaksiny dikan'izany adidy amin'ny maha-olom-pirenena amin'ny maha-mpanao politika tompon'andraikitra no ilazana sy ampirisihana ny vahoaka malagasy tsy antery nefa fa antsitrapo tanteraka ny fanaovana ny vaksiny fa amin'ny maha-tompon'andraikitra ary izay ny tokony ho toetra ny tompon'andraikitra na ny filohan'ny repoblika na ny prime ministre de bien gouvernement na iza dia miainga ao anatin'ny transparence aloha voalohany indrindra izany hoe milaza ny zava-misy marina tena andrenam-pony merina ombenombeny averiketa na amin'ny hoe lazaon'ny vahoaka marina mba tsy ho diso amin'izay antenaina izy fa raha ity ambary ity any atsimo dia mbola tsy azo antenaina ao anatin'ny mimandahan'ny filohan'ny repoblika hatramin'ny 2023 ity raharaha eritreretiny fa ivoaniny any atsimo ao anatin'ny fahantrana tanteraka ity izay indray manjarako amin'ny ity androany ity mametaka ny mandram-piona ao antsika manaraka ny fandarana. Angasitrana ianao Zikobe Guy Maxime nampitany izay famela belarina izay ary eto moa ny tenanay dia mitondra trano ny teny fankahirezana ho anareo mirahalahy izay tratran'ny azo atao hoe antsojay tratran'ny azo atao hoe raha matahora noho izay faneho-kevitra politika izay apetrakintsika foana ato anatin'ny miara-manonja hoe ny ahafahantsika miresaka ny ahafahantsika mamakafaka ary ahafahantsika mitsikery dia noho ny zava-misy noho ny hoe fahitantsika taratra ny fitantanana raha-pirenena hoe mitady voana na hoe mitady makany amin'ny tsy tokony izy na hoe tsy mifandraika kokoa amin'ny lahara-pahamehana izay dia takiny ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny hoe fijerevantsika ny paikady politika na ny hoe rafitra ny eritreretiny izao fitondrana izao ny hoe hitantanana raha-pirenena ka andrefesantsika na ny hoe hitsekerahantsika ny hoe makany amin'izay ilay fampanantenana na ilay azo atao hoe projet de société tamin'izany fotoana izany izay nampanantenana ny vahoaka malagasy napindrana izay fahefana izay izay tompon'izay fahefana izay ary tokony hisitraka sy higokan'izay le hoe fampanantenana natao tao anatin'ny fampelezan-kevitra izay raha teo no isininy hoe fahasamihafana atao anatin'ny ekipa miara-manonja mba ahafahana mifehy sy ahafahana hoe tena afaka mandanjalanja sy mampita mivantana ny araky ny tokony izy sy araky ny fahamarinana ary araky ny fahamasinan'ilay andraikitra resahany eto ny amin'izay le hoe tokony olona zany compétent amin'le zavatra resahana daholo no miresaka mba tsy teniteny foana ary miainga ihany koa amin'izay le zavatra teneniko zay amina fe na hoe amina zavatra misy na hoe amin'ny zavatra iainana mihitsy amin'ny andavanandrom-piainan'ny vahoaka malagasy iny zany no refesina makany amin'ilay hoe asan'ny fitondram-panjakana na ny mpanatanteraka io na ny mpanao lalàna io ary indrindrandrindra fa ny filoham-pirenena izay lohany zalamasina izany amin'izao fotoana izao miainga amina zavatra hita maso izy ako tao na mana solom-bavambahoaka rotainy dia solom-bavambahoaka nambanivohitra raha ianao tonga soeto amin'ny plateau izay andray anjara mavitrika ihany koa amin'ity fanentanana ato anatin'ny miara-manonja ity raha ny vaovao omaly sy androany fotsiny namana solom-bavambahoaka miainga tamin'in'ilay azo atao hoe fampanantenana sy le azo atao hoe atrikasa raha izay ngano no mahadika azy nataon'ny fitondram-panjakana miaraka tamindreo mpikambany gouvernement tany atsimyreo dia ny vaovao androany no mamaly an'izany zavatra rehetrarehetra zany hoe mifandraika ave le zavatra tenenina sy ny zavatra misy ary izay hoe moa le ndrasahako tetomaly hoe ilay efa ndresana teo aloha ve efa mba vita ary araky ny lalàna avy ao anatin'ny loi de finance initiale ve ilay ndresahana na le fampanantenana ngeza be ilay fampandroana eritreretina atao any atsimo io ny gazety androany fotsiny no resako ny lohateny ato anatin'ny pejy fahatelo dia ny hoe miapotika ny RN2 tandidonondoza ny fitaterana sy ny famatsina
izy hoe nampimeana tamin'ny alina satria na de tamin'ny vaovao izy io namana solombaboaka misy namana aide chauffeur mihitsy tena nanao fananina mihitsy izy a nanalakanjo de sorta sisany ambany de miplonge izy eo ampovoan'ny arabe de niteneny tao anatin'izay fanady dinimpanao gazety zay hoe efa piscine angely arabe ao amin'ny RN2 zany hoe tena gaganty hoe otry lalana andianana ve ty anaovan'le zalahy ty zay zany ny zavatra nisy tao gazety nanamafy azy androany eo ambony ray tsika de mahita hoe ministre amin'ny fahasalamana miditra ile raha kolikoly avolenta de eo amboniny ohatra mamaly an'le fantaniny honorable fidèle Razarapera sy maître Yantra misy atao anaty gazety moa izy miseho ny sariny de miseho ny anara fa tsika tsy hanolona azy eto de zao ny zavatra teneniny ato amin'ny pejy faharoa ahitantsika an'izay ny hoe tsy misy fanjakana eto izany ihany anatin'ny lahatsoratra an-gazety na ny olon-tsotra na ny avocat tiranamany ity na ny mpisehatra ao anatin'ny ministère amin'ny fahasalamana na ny ao anatin'ny fanabeazana satria ho resantsika misimisy ny amin'izay mahakasika amin'ny fanabeazana zay namana solombavam-bahoaka de mamaly resaky tsika eto ny amin'ny hoe mariny zany zavatra resanareo zany fa raha nitana any amin'ny RN2 de azo tena piscine zany hoe tandondomidoza ozy ilay fitaterana sy mifamatsina ilay famatsina resahany eto de ilay fivoahan'ny vokatra avy any amin'le toerana makaty andrenivohitra na ny hoe eritreretina fampandrona na eritreretina le hoe filan'le voaka any amin'ny faritra na ny fotony ihany avy aty andrenivohitra makany amin'ireny faritra ambanivohitra reny izay le hoe tandondomidoza zany hoe tsy afaka ny famezivezy ary tsy afaka ny ifanakalo arabaritra tsy afaka ny ifanakalo vaovao satria ny olona avy aty andrenivohitra makany amin'le toerana na ny olona any amin'ny toerana makaty andrenivohitra de mifampita vaovao ihany koa reny tsy voatery an-gazety na antsoratra na amin'ny televiziona na amin'ny radio fa na ny famezivezen'ny gasy ao aminy zay mbola veritsika eto foana moa fa zony malagasy mihitsy ny tokony hisitrika zany hoe fa afahana mivezivezy zany sy ny hoe manana zany lalana afahana mivezivezy zany ary tafitsy indrindra ao anatin'ny paikady mpampandrosoana mihitsy raha ohatra ka tena mpitantana mahay izany hoe fijerevana manokana ny lalana izany izay tokony priorité mihitsy ao anatin'izay le hoe fieritrretina fametrana fampandroana isa-paritra ataonao ahoana ny andrositra-paritra nefa ny lalana makany amin'le faritra azy io hitantsika ny gazety io tsy tsika mamorona zay ahako zay le mahatonga nanantsika teo voalohany hoe isika de miainga amin'ny zavatra misy miainga amina zavatra hita maso ary miainga amina témoignage ny olona miaina any fotony mihitsy izay tsika vao miresaka eto tseritseritra tsy aritra namana solombavam-bahoaka alohan'ny andraisanao fitenena no mahatonga nyteneteny an'izany mantsony hoe teniny aty am-boalohany de apetrakintsika zay raha ampatsahevitsika zay teniny aty am-boalohany mba tsy lazaina fa ny miara-manonja no masika na ny miara-manonja no manao alako biga tsy tiako tare na hoe le tenentsika hoe tsy mankasitraka n'le fampandrona fa apetrakitsika mihitsy ny hoe lahara-pahamehana ve ireny zavatra misy reny efa nanatsitika eny teo tsy mantsy ny amin'ny hoe fampianarana vonomaly tamin'ny farany herinandro teo ny azo teo ny mpitantana andraraha-pirenena ny akabetsahany mba tsy tenenako hoe izy rehetra satria any amin'le faritra aloha deja efa misy gouverneur efa misy chef district efa misy solombavim-bahoaka amin'ny alalan'ny fitondrana lany tamin'ny fitondrana efa misy izay mpitandro filaminana pombazy efa misy opérateur zay pombazy tany daholo ny akabetsahany membre ny gouvernement tany ny prime ministre tany ny filoham-pirenena izay ny teneniko hoe mba tsy tenena ny izy rehetra de ndao atao hoe ny sasatsasany amin'izy reo ny tany atsimo kanefa vao mialana ilay tompona ndraikitra de grève eo tsoliara amin'izao fotoana zao grève noho ninona nampanantena ilay ministre coach izay sady zanaky ny faritra atsimo iny no ao anatin'ny fitantanandraraha-pirenena miara misaika amin'ny antsony namana Fidèle Razarapera sy maître Yantra fa vao miala eo de mipotra ary mitranga ny olana ina le olana izay le tenengy teo zay le hoe tamin'ny fotoana efa bolana lasa zay de nampanantena fa ovahana ny olan'ny bourse ampianatra manday tsiliara hoe 10 volana tamin'izay fotoana zay tsy voaloha fa nampanantena izy fa ho aloha de nefa bolana naloha tamin'izay fa nisy ambiny 2 volana amin'izao fotoana zao efa miakatra 10 volana indray koa zany zany vatsim-pianarana tsy voaloha zany ary nampanantena ihany koa tamin'izay fotoana zay ny hoe amboarina amin'ny WC satria olana be io aheritreto hoe hatramin'ny WC olana ao anatin'izany université zany eo ihany koa ny fangataham-piandrany amin'ny hoe
nity izy ny hoe ho tonga ara-potoana any aminy satria nampanantenana izy koa tamin'izany fotoana zany le resaka digitalisation fa ohatran'ny atreto aloha mbola tsy hitatsika ilay hoe fanateterana an'izay eo ihany koa ilay hoe tokony isiny ilay validation na diplôme master ny fametrahana ny wifi izay mbola tsy tateraka atreto dia lasa zao mantsy ilay mpianatra nge rehefa mifampiresana tamin'izany tena naika satria manantena izy ireo hoe tsy tombontsoa mihitsy ny korontana ary manamarika ihany koa ny hoe tsy fisinambadika politika izay dradradradranisika ny mandeha fa tena ilay mpianatra mihitsy amin'izao fotoana zao mampatsiaha an'ilay toko fitaka mampatsiaha an'ilay fampanantenana mampatsiaha an'ity rehetrarehetra ity ny hoe ohatran'ny tena tompona andraikitra mahatapaka ary ny matoa hoe ministre coach zany ianao mihitsy mikoache an'le région ny sud iny ianao zany ny tompona andraikitra voalohany amin'izay teneninao fa tsy teny ndraiky oy anao rapitso anilika ndraikitra ka za fotsiny teny an'iny fa ianona ny tokony anatanteraka an'iny non tsy zany le izy anka lasa miteraka disadisa ary ny olana ny valikafatra dia inona efa fomba mahazatra lacrymogène lacrymogène izay tsy takatry ny saina hoe eritreretina mihitsy ireo zandry zanaka izay mieritreritra ny mba ho tafita amin'ny fiainany mahatonga azy mifofotra mafy na dia io aza ny fahasairana ray aman-dreniny na dia io aza ny fantrana menjady aminy satria iny faritra tsy mino hitantsika tsara ny hoe nenjadiny zany hoe kere zany fa tena miafy ireo zandrikely ireo manantena mba hahita ho avy mamiratra ireo mandany rondoha mihitsy amin'izany hoe fianarana zany kanefa any dia izao hitantsika izao moa no mahazo azy asa hoe inona indray no zavatra ho tenen'ny tompony andraikitra satria raha ao anatin'ny fitantanandraraha-pireneniny zany ianao ny hoe indroa mialatsiny fotsiny le indray mandeha mialatsiny nge mba lekeny mba hoe azo eritretiny any nisy fahatarana fa mety hoe nisy fitavozavozana tany amin'ny mpiasa ministera na hoe mety nisy blocage mety nisy panina ny machine ataon'ny trésor na tsy fantatra hoe nefa miborsa taditsika tsara fa efa hatramin'izay nisy nyzany borsa zany ary isa-taona io tsy maintsy aloha foana isa-bolana zay zany manahirina anatin'le izy hoe mbola hiverina indray ve zany le tompony andraikitra ka hialatsiny hoe tsy tonga ara-potoana le izy fa mialatsiny indray aloha zany fa dia hiemitra amin'ity indray zany izay fampitaovana na le fampanantenana ny amin'izay hoe fijerevana manokana ny mpianatra ny université zay ary io tsy aotsiliara ihany fa voentsika ny fianaratsoa Antananarivo Majunga hatramin'ny mpandraraha ao anatin'izany université zany izany hoe na ny mpianatra na ny mpampianatra na ny mpandraraha ny université dia hitantsika fa mitady ho lasa ankila bao na hoe natao isan-kany volana zany ary io le manahirina antsika monsieur le député tamin'ny fotoanany ireo mpikambana ao anatin'ny sénat teo aloha dia io le nitenenina hoe ny volan'ny sénat tsy namena azy tamin'ireny fotoana ireny nge ka nanampiana ny tany atsimo izany hoe misy zavatra mifamaofobeny ihany misy zavatra mampametram-panontaniana ihany ny hoe fahoana marina moa zany ny fitantanana n'ity volam-panjakana ity izay volam-bahoaka ny fanjakana dia atao hoe vahoaka ny fanjakana dia vahoaka fa so misy mieritreritra ny tenany hoe izy ny fanjakana ka izy ny mieritreritra volam-panjakana ity anay ity zany ka dia zay tiana hanaovana azy kanefa ny amin'izao fotoana izao hitantsika efa miteraka korontana ilitsy miteraka disadisa ary mampametraka aya ho an'ny taranaka faramandimby solom-bamoaka sotra namany erika amin'ity ary miaraba atsika rehetra miarabanao amin'ity talata maraina itykatra maro ny vaovao mandeha natapingana amin'ny ministère anankiray natao misolotena natao amin'ny ministère ny tanora sy ny fandanjahantena mba tonga tondra teny amin'ny vaditeny atseranana arabaina manokana ihany ko ianareo teny zay namana fidelina hoe tsy vita kopakopa-tanana tsy tena kopakopa-tanana ho anareo tany vilona sy nahita toerana tena kopakopa-tanana ho anareo misy anao na iza misy anao fa efa fantatra fa miara-manontsika menakavy
fa diraina koa ianareo any Pitany tsy manisy film zay mba jerena fa tanàna nandehandehanao zany tany amin'ny 93 zany 13e zany banlieue de 93 manontolo ny Paris Ray manontolo 94 ny any Bordeaux Toulouse ny any Strasbourg ny any Marseille reo zao le saingaky be gasy ary mahafinaritra azy rehefa miantso fa mifampiritsaka de tena mipetaka mihitsy ny akanjo miara-manonjo zany zay sariantsika hoe itotoerana arapaina koa itotoerana fa efa misy manao ihany aloha ny alo mety izy oatra fa seoko maiza fa mino fotsiny zay le fitenenana fa rehefa hitan'ny olona iny de fiatany fany aminao amponao na miakanjo na tsy miakanjo fa miara-manonjo aminay ianao resa be namana erika tato anatiny any ary omaly de miara-manonja mihitsy ny taritiko ianao miara-manonja rehetra de miara-mifaly mifaly amin'ny atezerana sady faly aminao ohatra mifaly ianao nefa tezitra ny tiako tenenina amin'izany de nieno an'ity président retan'olona zay namana erika tany atsimo reto de hoe mba misy zavatra ho tsara zany ho an'le toray tanazana amin'ny tena nefa rehefa faly eo ny atezerana de hoe mbola tena natondra lahy tena voky langa mihitsy ny malagasy ary nraisiny malagasy amintsika iny zany na de zany ara faentiny akatezerana amin'ny ilany hoe mbola zay ihany ve le bala rivotra zay ihany ve bala rora zay ihany ve le fitabitro miaina natao anatin'ny rotaona sy tapany hiakatra telo taona de niresaka lainga nainga tiako tenenina de tratra omaly voatraingy ndray ndy afilomam-bahoaka satria niakatra plateau ny ambassade américaine nilaza ny zava-misy ary teo koa ngaray izy ary ambatsika tamin'ny herinandro ny dadradradraina tao aminay manjery rehetrarehetra fa ao anatin'le IM atao emergence Madagasikara ny atsimo zany no anamboarana ny rehetrarehetra ny tataraina rehetrarehetra reto ary somary voadona ihany ngaray satria rehefa miditra ny américaine no lefa leomaliko leomaly langalanganao sy zavatra ataonao rehetrarehetra rerika le olona de tsy netsony fa raha vo ny américaine zany miditra tsy ahame vola aminao izy na vafy tivety ary teneniko zany na vafy tivety raha tsy meny anao fa izy fatany satria ianao tsy miraharaha le mpiray-tandrazana aminao de izy nanainy andraikitra an'io zareo avy any velany taretiny américaine fa zay zavatra medona labozia raha nasira ary de USAID manome andreo mizara azy any atoerana fa tsy mena ohatrany hoe mena ny premier dame na mena n'iny tena agnaty fikamoana zareo fity io ako ndradradraina le matofilo milaza an'le hoe filohajaina mambahoaka fa titre very tsy haiko tsony nanaovany zareo ao anatiny le makety aloha tena efa tena raha io ny tena nahiry ny tena hoe nyaina tamin'io de vahoaka malagasy efa tonga teny volana fa ianao ohatra voafitaky le makety ianao tena hoe zava-misy io moa zany efa misy daholo raha ny any aminay any any lalana any tsefatsefadalany any de misy zavatra mipetaka de mipetaka ao makety reto tena io talentan'izy menakavy tena talenta tena nomen'Andriamanitra hoe ty makety tya noentina namakana vahoaka fa ho ataontsika ohatra ny paradisa tany ohatra nanaovana zay tsy fantany natao ohatra ny suisika io zany le zavatra ho ataondray fa ny zavatra misy de sainga bala rivotra daholo natao miteny izy amin'ny tetravert tsy haiko 203 le misy ny ty ministre ny fatina fa de iady ty ato anatin'ny ministère-ny agriculture loza lazaina fa 200 hectare anamboarana trano daholo dia ministre aptao président zany hoe président zany miarina rehetra rehetra tany firy ny isan'ny foky tany amin'ny ilany atsimo tadidiko tsara ho any nanaovana an'io ivarotana Madagasikara tamin'ny any apetrako tsara mbola averiko ihany fa io zavatra entinareo io de zavatra efa nilavina tamin'ny andro président député Ray Manontolo nandrava an'io antanio an'io sy ragovanareo Fordofa io niany reo ragova rehetra député antanio an'ireo ary député tranay fa niravina tao zany ivarotana ny any atsimo amin'ny Mauritiana anaovany emergence fa ngiara bonardena nanao makety tsara tare
miaraka tamin'ny vice président de Gaulle apetraka ihany satria telo le toerana tiliara ray fort dafa iny le atsimo Madagasikara tinilany atsimo manontolo eo atsimitsimo miosy izay tapitra da hoe omenandrareo fa de fa nanina de io nentinareo hoany akatry vao mipetraka andreo mato président lambahoaka mambahoaka de tonga de niazakazaka lanio aingany ty fotra mahazo Antananarivo io Antananarivo ankehitriny conseil municipal ankehitriny Omaly regny hoe atao angakay de voromaika de atao vao miditra ianao ao anatin'ny adiny telo tsisy adiny telo ny karany député atao amin'ny lapa-panjakana atao Tsimbazaza vao hoe nanaovana pelona ho izy daholo député tonga ao aorinan'iny atsasaka ny tonga de mivory olona tsy malala bisy ba de hoe anapaka de nilanina atao l'émergence any atsimo herinandro tao aoriana iny lasa andreo matao filomam-bahoaka nakamorisy nanoson'iny tantara de io izy io ka itsika tsy mifanambaka eto na ohatran'iny na hoe zay nytenena hoe efa voadona loatra le Malagasy ka io nytenena tao de niteny izy tamin'ny kabariny tamin'ny lady izy iny ny vola rere de volam-panjakana odo izy nekizy aizadino fa io ny Amerikana lazainareo le sakafo rehetrarehetra de ianao meany io USD manao sakafo fa tonga de tatazanareo le izy hoe itsika satria rehefa mihinan-kanina le olona de avy aminareo zany sy ihany ny Amerikana fa tonga de nilaza hoe ny USD nitatana vola zao fanapina napinandra io de milazanareo 2 hectare anaovana trano anaovana fambolena anaovana zao atramin'ny raketa ranjana avozinareo anatin'le maketa le raketa fihinan'olona avozinareo fa maninona efa manatsara asory am'izay le raketa fa efa manao zavatra tsara ianareo mba mihoatra ny olona rehetra izy vary zavatra ara-dalàna zany no atao fa le raketanay mbola ataonareo tsara tareo anatin'le maketa hoe mbola iverina amin'ny raketa ihany efa mipaikadinareo sy tetikady otrareo amin'ny émergence zavatra ngeda be de mba lazao aminay firy ny trano orinareo amin'io fa anorenana trano daholo toerana any atsimo rehetrarehetra de omeo nisy amin'ny fokotany firy ny ao aminatin'ny fatra atsimo région ndroy firy nisy amin'ny fokotany de firy ny trano ataonareo amindreo ro raha lasa nabava tandroy reo manomboka aty lazainareo io fatinareo efa vita ny anina tamin'izy io ry namana Erika de io izy manola hoe anaovana trano anaovana fambolena anaovana an'izao anaovana nininy hatramina gabone amboarina daholo zay ny teny mbola naveriny amin'isitra ihany omaly hoe anaovana trano zany reo tantsara reo olona kely rehetaretsimindreo firy ny trano orinareo andreo anazy za tsy milaza hoe naovy trano anankiray izy ao amin'ny atin'ny fokotany anankiray de ino rere anareo raha mahavita an'izay ko moakory mba misy trano tsarataresaky ny trano anankiray makany modely ho azy fa fara lefa nambomenareo de neveriny voaka malagasy fa azo trano daholo zay natonga ny teny omaly hoe avereny daholo mengavy andreo ianareo avereny daholo le mpitsopinanana nandony taniny satria ianareo ihany nampiororo anao natomboka tsopinenana de lasa nandositra ny navaratra izy ny kanefa nakatsony mandiditra ny navara avereny daholo izy hoany fa misy zavatra vao tsy mihinana raketa tsony izy ka eto ohatrany manahirana le ny zay zany tariko hoe de nitenenina mihitsy le trano de taitra hoe faly be mihitsy ary nitehaka mihitsy azo trano tsira avy le trano fetakely sy le trano azo kely ipetrahanrona raha lasana ba prétendazana ray raha amin'ny tenareo raha le makety ny jereny eto indrindra namana solombavam-boaka satria raha mijery ny datin'andro ny andro antsika andro any efa talata fa 5 ny volana jona taona 2024 sy 2025 raha ny hoe olona mieritreritra ny latsaka hofidiana nefa ao anatin'ny fanomboana fampelezan-kevitra zao so de efa misy olona manomboka mahofana fampelezan-kevitra ary eto mantsy le zavatra ndresako tetsy alohany hoe isika miaingy amin'ny zavatra iainana miaingy amin'ny zavatra misy miaingy amin'ny zavatra notenenina ary mandrefy an'izany zavatra notenenina zany par rapport amin'le zavatra vita izay no mampametraka ny ahihany reto prétendazana ny amin'ny hoe raha kereno hitantsika any atsimo
dia makety ho amin'izay tantsainao zay no nondresahana raha bourse tsy voalohany iaina an'le mpianatra ao Toliara dia reny no zavatra hitantsika lacrymogène ny valiny io maraina io raha ohatra ka ilay fampanantenana omeny wifi ny université tamin'izany fotoana areto nge ny tena olana rehefa mipotra le olana dia tonga ny pompier dia tena glacé mihitsy ny amelona an'le afo hatramin'le zavatra tsy takina sa teneny na hampanantenaina nefa ny eo aza tsy vitanao ilay bourse tokony efa fandoa isam-bolana tsy voaloha fa akoatra ny mbola mampanantena indray koa nofinofo omena ofie lokona orange daholo ny WC manamboatra WC asiana zany zavatra tena hoe mampanahirana ihany ndraindray zay le mahatonga na miteny teo ohatra voasarika mijery le daty hoe fa firy tokoa moa zany satria heritaona sy tapany zany sy raha ohatra ka mbola mieritreritry ny latsaka izao fitondrana zao satria le enimbolana ao anatin'ny alohan'ny atonga amin'ny fividana le tsy maintsy mametra-pialana izy eo zany olana zany hoe heritaona sy tapany sisy zany hoe zay heritaona sy tapany zay zany raha ohatra ka manao kajikajy anatin'ny faritra roapolo dia na io aza tsy ampy ao anaty anaovany an'le fampelezan-keviny zany hoe tena ohatrany nahay ihany izy nandritra an'izay 10 taona zay nanao an'le fampelezan-kevitra ka zay manko dikitenenina namanirika amresaka anao teo amin'le zany hoe fa nakatombon-dana izy nakatombon'andro melo izy anaovana fampelezan-kevitra nandritra an'izay 10 taona zay resaka mpianatra ianao teo dia toizako kely le izy dia avinanao miditra resaka mpianatra aizadi fa tsisy herinandro re afaka efatrano reny nandeny niakatra plateau ny minisy ny fianarana mbola tonga ambony na plaza fa ando bourse efa tamy any bourse efa tonga any any continareo any vola ale zavatra ohatrany fomba fanaon'izy minakay efa nampianarina an'le balaroro reo ny zavatra nanahira anaty namanirika ty zavatra ty sy ny tantara ny Toliara androany mandeha ny bomba lacrymogène fa voandray misy mpampianatra ndraiky vao maly namboarina zay ny teneniko teto hoe le olona rehefa tsy mahavita n'le adidiny menazy le eo amin'ny fitondrana ka tsy tanteraka fanambina atao tamboka dia tokony tsy hanao ny totra ratsy io fa nakarina indray reto tsy haiko otrina nakaramandralary eny hiakatra plateau maly tany amin'ny anao manjery anankiray mpianatra université amono afo reny le pisolelaka reny le tsy matao reny le slelakisma ary reny ny tena mamono mpianatra mitovy aminy satria nylazay fa isorana be deabe amin'ny filoham-pirenena iandrajoelona fa vita radarana daholo ny zavatra nampanantenana nefa ampangain'le mpianatra izy ampangain'ny mpianatra ary tena zava-doza amin'io zay le tenentsika hoe isamizy ihany nge mamboly an'le afo mamboly korontana eo amin'le faritra misy azy izy ihany nge manao zay tsy itiavan'ny olona azy mpianatra manjatony ve mba tsy teneniko hoe mandrivy no mitaky dia ianao tsy tahotra tsy enatra hiakatra plateau zany ka miteny hoe milamina elako tsiny ary io teneniko hoe tsy Toliara ihany nitratran'io ary raha ohatra nge tsika eny mijery namana solombavam-bahoaka ny université moa zany nresantsika fa efa mandeha anaty tambajotra tserasera anaty Facebook any ilako tsinikely ohatra mba iresaka mifaritra Ambohidratrimo amity zapina Ambohitra Manjaka ary district Cisco na Ambohidratrimo mitaraina ilay mpampianatra femme non subventionné nisy fotoana zany izy ireo efa nitaraina ary efa ny grève niaraka tamin'ilay mpampianatra femme mandray an'izay subvention zay dia rehefa nitaraina izy ireo rehefa nanao an'izay fitokonana zay dia nireglena ny an'ilay mpampianatra femme mandray n'ilay fanampiana fa ny endry zareo nampanantenaina izy fa misy an'ilay 91 000 ariary taty orina nampanantenaina fa misy an'ilay 100 000 ariary ary rehefa mifampiresaka moa izy ireo mbola ho alefantsika ato ny vidéo mahakasika an'izay ilay Facebook le publication alefandrareo zany mbola ho alefantsika eto ahafahantsika hoe iza marina moa zany no manao inona ary iza no miteny inona amin'ity firenena ity satria dia mitaraina mafy izy ireo fa na ny haniko haniny aza tsisy efa 2 taona tsy nandray vola efa nitaraina tamin'ny ny rafi-pitantanana maro samihafa ny ambaratonga zay tokony entefan zay fitaraina zay zany efa nresaka izy ireo tany amin'ny chef zapy efa nakany amin'ny chef Cisco efa nakany amin'ny ministère eny fa nanatrany amin'le doléance azy fa dia efa nosembotanana moa no azony efa ampanantenana ny apitsapitso lava dia zay mitaraina ty amintsika miara-monony zay mbola oetiny eto zay mahakasika an'izay raha resana zany mahakasika ny tontolo fampianarana io namana solombavam-bahoaka dia tena mandringa tanteraka mihitsy mba tsy tenenako hoe tena hoe tandonomdozy izany hoe setry ny fampianarana zany ary nefany raha tena mandinika angesika raha tena mba hoe mitsara amin'ny fotsy miangatra angesika na ny mpampianatra na ny mpianatra na ny mpandraratra tratran'io daholo
izany hoe ilay mpampianatra nahitantsika fahalalana nahitan'izao fitondran'izao fahalalana ho an'izay mahalala nahitan'izao fitondran'izao le diplôme bac plus 24 dia miainga tany amin'ny mpampianatra nge reo ary nandalo an'izany hoe mpianatra zany nge reo ary tsy maintsy nisy fifandraisana tamin'ireo mpandrarano université reny satria reny mampidina ndrara ao anatin'ny eny amin'izany anjery manontolo zany dia amin'izao fotoan'izao nefa ireo no atao kilabao ireo no lasa mampiteraka resaka lava eto amin'ity firenena ity noho n'inona noho ny tsy fisitrahany an'ilay zoany tokony ananany ary indrindrandrindra noho ny tsy fisitrahany an'ilay karamany ho andreo le mpandrara zany izany ke le manerina ato anatiny tao anatin'izay fotoana tsy nianaran'izay noho ny confinement tsy voadinika ave zany tao anatin'ny fotoana ny eritreretana hoe tantana ny firenena tsy efa fantatra ao ve fa misy ke zany atao université zany tao anatin'ny alohany andraisana ny fitantanana tsy efa fantatra ireo ministre mpiaro eo ve fa misy nge zany atao hoe mpampianatra framiny zany tao anatin'ny andraisana ny be dia be zany ny zavatra azo resahana eto kanefa moa raha antsika mahita raha ny valin'ny kafatra aingany indrindra rehefa misy an'izany fitakiana zany dia na io fisamborana na io lacrymogène na io intimidation toy ny mahazo antsika atao anatin'ny miara-monja sy ny hoe filopitarika ny mpanohatra izay tena tsara toerana mihitsy ary andraikitra sy adidy asan'ny mpanohatra mihitsy ny mitsikera asan'ny mpanohatra mihitsy ny manadiady ary mbola manana asa amin'izany koa raha didiny mpanohatra mihitsy indrindra fa mifolohan'ny mpanohatra ny hoe midi ny fotony zoany zany asany zany midi ny fotony mahafantatra n'izay izay mety sy tsy mety eny amin'ny fiarahamonina tsy mbola nitondra izy ka hoe nitarika vahoaka andao ary dile ny fotony tsika dia zay misy manana problema dia ovatsika na hoe zay misy problema dia hitondrantsika korontana eny amin'izany olona manana olana zany ary indrindrandrindra fa raha mpanao politika asan'ny antoko politika mihitsy ngeny manao an'izany ahafahany mametraka n'le projet ny rehefa avy eo raha ohatra ka manana eritreritra izy ny andatsak'olona na hoe ilatsaka ao anatin'ny fitantanana ndraram-pirenena mba ahafahany mandrefy zany na hoe ahafahany miala raha ohatra ka nisy tsy nety nataon'ny fitondràna teo aloha ohatra na hoe fitondràna amin'izao fotoana izao ka mieritreritra ny hiditra izy ao anatin'ny zay fitantanana ndraram-pirenena izay rehefa avy eo tsy maintsy ataony zay hoe manadiady fotony ary tsy maintsy mifanerasera ny vahoaka izy ahafahany mahafantatra sy mahafahany mametraka an'izay vina tiany ho apetraka zay ka eto manahirana le izy nefa ao anatin'ny fitondrana mihitsy ny ohatra manilika andraikitra makaty amintsika mpanohatra ny hoe tokony ho asanareo nge zany ry mpanohatra tokony ho asanareo nge zany fa nareo tohatra ny nareo no sakana tsy hahafahany mampandrosa an'ilay firenena tsy ta ohatra tsenatra solom-bavim-bahoaka manohana fitondrana no miteny an'izany hoe anareo mpanohatra nge manakana anay tsy hampandrosa an'le tany sy firenena fa an'izany fitondrana fa any amin'izany vola tokony hitantanana fa any amin'izy le fahefana mevo vahoaka ary any amin'izany miaramila miaro anareo izay mpanohatra dia mazava be izay azy mbola mangataka ny fampiarana ny lalàna mifiana zany hoe fanoherana zany ny sata mifia amin'ny fanoherana fonganareo mamoaka an'izany mba ho ary fenitra ho anay mba ho ary fanina ho anay mba hahafanay mipetraka ara-dalàna ho mpanohatra ara-dalàna fa na izany aza tsy voazatsika nefa araka ny lalàna zany izany hoe ilay ao anatin'ny fitantanandraram-pirenena mihitsy miainga hatrany ambony ka hatraty ambany ohatra amin'ny mampianatra antsika mpanohatra tsy hanara-dalàna isika mitakiny hoe hipetraka ao anatin'ny ara-dalàna fa andrareo tsy manaiky an'izany hoe aleonay mahita anareo mpanohatra tsy ara-dalàna manahirana misy tantara kely aomeko voaka malagasy te fa zany hoe zay mahatranainy teny tamin'ny andro président Valomanana dia nanoany io fampianarana io ny tenany nataony votoatin-draharaha ary ny sany dia davany lalana rehetrarehetra raha ny tontolo zao na hoe ahondrana ampianarana ahafahana ireto fampianarana malagasy mba hanana maizazy ny Madagasikara tsy ho bado intsony ny bado mantsy dia zay zava-misy any aminay any arika tsy fatany nenany fa zany mahay tsara an'le ambotro manjakaresahanao satria tany miainana tany fa le izy fotsiny tiako tenenina hoe misahan'ny président Valomanana mihitsy zany nanasorana zany taiziko rasa-korazana andreo ministre tamin'izay napetraka izy ministre ny fanabeazam-pirenena Topola Benjamin voandrasa fahafatena voaingana izy ny zavatra nisy any dia taviny voalohany nesahana table ronde io reto avy zavatra ilaina raha anao ny ministre io asorona ny politika amin'ny fampianarana
ampianarina ny tenindreny zany hoe mivenina zany le teny raha tadizareo tenindreny eto mampianatra ahafahany voaka malagasy etra mitovy dolo fampianarana amin'ny teny malagasy ny fitaovana ho an'ny ankizy ny fitaovana esan'ny ankizy ianarana ny latabatra ny hoan'ny mpampianatra hatramin'ny tamin'izany ange erika nisy hatramin'ny kitapo ho an'ny mpampianatra karaha mandreo metra frame ny mpampianatra iofana ho mpampianatra dia tena ny fanina misy le mpampianatra tadidiko tsara tamin'izany fa rehefa mivoaka ianareo dia tonga dizo ny karama fampitehany ndreto le mpanonga-panjakana le tantara dia io ny efa rano ay ianao nisy an'izany voandroany misy baka plus 24 nampianatra tany amin'ny EPP-nay wakanga chef Cisco lany olona zay le politique zay hoe ahoana zay mieritreritra hoe efa mieritreritra an'ilay heritrona sy tapany rahalahy atsoina daholo na administrateur civil na chef district ampiatsoina tika asa ty amin'ny assemblée na any amin'izay tompony anaikitra na miandraikitra an'ilay politika atanatin'ny faritany zany mahazo ndretreritra Madagasikara zao ampiatsoina iza maherihery fiatsika iza ny tena tokony amolaka an'ireo any ange tsy tena tenena mbola zany zao miaina kely satria miakatra ny dabo karaha madabo reo mba miakatra le vokatra dia avy le manatitra zay manatitra fa ratsy vokatra koa dia miaga satria miakatra ny daba zany hoe le vary zany dia io karaha mandro mpampianatra reo miakatra ny vary dia mba miaina izy zao io zany heritaona ny ampianarany zao vao mandray vola fa ny olona amin'izao fotoana izao namana solombavam-boaka satria nampanantenana tsy nalay ray aman-dreny hoe tsy mandova vola fa maimaim-pona izany hoe toa ohatrany nodina tsy hita mihitsy zany ireo mpampianatra famina hoe misitraka an'izay azo eritreretiny hoe tampoka ramany avy amindreo ray aman-dreny ireo zay satria raha ny ankom-baovao nge namana solombavam-boaka indrindra fa ny faritra miataka an'ireny vohatra dia ny mpampianatra famina na ny suba na ny non suba no tena misana zany asa-pampianarana zany ireny ilay mitondra fitarainana amin'izao fotoana izao raha hitantsika marina ny hoe ny zava-misy mantsy raha ny fitonana teo aloha ny resahana tenisaka izy ireo zany ny hoe ny recruter ndreo na ny confirmer ndreo mpampianatra famreo ho lasa mpiasa-panjakana suivant ny maripaizana sy ny expérience zay efa nananina zany tao anatin'izay setry ny fampianarana zay kanefa mio amin'izao fotoana izao no hitantsika tena hoe tena mikaikaiky ary tena mifafankiwa mihitsy ary zay le tena engy toe tsy mpampianatra fa na mpianatra azy ny mpianatra zay eritreretintsika ho avy ny Madagasikara rapitso zay ho avy ny firenena rapitso satria za ty mbola mamerina nyty foana ny firenena manana olona manam-pahaizana no azo atao hoe firenena mandroso satria mba azo atao faravaratsiny mba hoe mandanjalanja na mba faravaratsiny olona éduqué zany mba olona ambony fisainany mba olona afaka manana fijery hafa mihitsy afaka mba mivelatra zany na ao anatin'ny fiarahamonina azy na dia ataoko azy hoe tsy manana fahefana izy ampiasana zay fahalalana zay noho ny hoe tsy fananany vola anangalany an'izay orinasa eritreretiny fa mba hafa mihitsy mahita an'izany olona nianatra zany ao anatina faritra anankiray na dia fifanaserana fotsiny azy na dia fifanajana ao anatiny fotsiny azy mba faravatsiny fa manahirony eto zany ny ara-tsosialy moa io mampikaikaiky antsika ary tenentsika lavy io ny ara-tsosialy mbahoaka mihitsy satria raha ny eritreritra teanaka-danitra ny eritreritra teanana kianja manara-penitra tena miraitra be ao anatin'le makety ngely izy namana solombavam-boaka kosa aloha ka tena ohatrany any États-Unis tsika sany amiami fa raha lay fiarim-piainan'ny olona ao anatiny ilay lazany hoe 900 tsika tantsaha ary tena tantsaha marina any zany fa tantsaha ilay tantsaha mitady ny hoanina an'io izay ny tena olana ao anatiny izany hoe na le mahatantsaha atsika azy tsy voaja atsika le 900 na ilay mahatantsaha azy ka eritreretintsika ho any amin'ny fahavitantena ara-tsakafo zany izany koa zany mbola resaka be ny olona mandroso zany faravatsiny mahavita tena ara-tsakafo na dia hoe tsy maineninina azy ohatra ka zay ngandiko tenena teo erika jereo tsara hoe kianja manara-penitra firy an'ireo banty kely ambany tanàna za tsy ijerena any ambavoatra ataoko hoe mahitsy zao naseho teo tokanana ambodratrimo ny any teneniko maly fa firy amin'ireo manao baolina voro-dampo na plastika baolina plastika orongorona firy an'ireo na anitsaka ny kianja manara-penitra anitsaka an'ireny nataonao ny kianja manara-penitra
fa jereo le fa tsy tokony le zavatra hoe vola lany tam'ireny nge fa nahavokon'ny olona nahavitanina no fiainana nampianajana ka nanao inony fa zay nataontsika rolamoaly hoe raketa avy eo no dakana vondraketa tsy mandaja fa zavatra misy zany ataontsika mijery mpitatafika vahoaka isaka sabotsy lady reo bandikely mpanao baolindreo nany atao ambany tana inona zany no iainan'ireo rehefa tonga zavo tsy asa reo tsy inona fa ary kianja manara-penitra inona no ampidirany fanjakana atao ministera inany commune Antananarivo idiran'ireo anao baolina nefa ray aman-dreny nandohetra tamin'irany nanaovana an'ireny misy volam-panjakana nge tafiditra tamin'io na dia hoe zatsy ny teny nieto zany fa ny teto zany atao hoe ny fifanina nanao azy fa ny tena misy hira zay jesy mba tiako ananina hoe rehefa tsaiko zany rehefa anazy na ohatra ninona ohatra mahafinaritra ny fa tanteraka misy tsy haiko mahaleo raha tena dinian'le ekipa atao maleo le hira hoe rehefa tonga ministra izy le olona manana baka rehetrarehetra nanana baka plus daholo reny lasa mba mafatrano fa le olona tsy aninina reny nahazo toerana daholo zay nataoko hoe nieny mihitsy izy ary nandinika ny raha-panjakana teo ho avy zany andro zany misy olona hiakatra amin'izany dia ireo izy menakavy mitondra an'izany hoe le olona tena tari amin'ny tsisy nenena tarina napetraka hitondra n'le firenena na izy ianao na fampianaranao na inona neny tolona nge rika natao tamin'ny député 73 fa ny problème foana raha vo misy any tafiditra mpanao reto tsy mpanao politika zany pisolelakisima taritina dolo mikatrina dolo ny fampianarana ray manontolo mitady no aviny reny jirama reno antany eo ny député deuxième fa izy ny responsable tamin'izany fa io tsy maintsy tsisy jery délestage zany tsy mihinany rano budon zany tsy tamin'izany raiky tsara fa niditra daholo nieditra daholo ministère rehetrarehetra fitahana tamin'izany fa aity zavatra te anonga mpanjakana ny tetehana ary efa tonga teo amin'ny toerana vo tsy mpakambava fo daholo le olona teo amin'le nasina nitarika zany tany amin'ireny ministera sy ny karazan'ireny satria tsy nisy fampiarana fa tonga dia nahazo toerana ry zareo dia nroahana ataonroka mopera daholo reo rehetrarehetra reo fa ny ekipany le ekipany nandadilady mody nanaraka fotsiny tatorina teny amin'ny kianja 13 be reny nakatoerana daholo avy eo fa le olona nitolona namony ny aina crimogène tetsa samy tena andriamanitra ozy zany mba voatra ray amin'izany mbola anankiray meko anao niresaka nambotra manjaka ianao vadika ame mahina an'le hoe jirama délestage rano itsika aloha tsy ame vaolana zany tsony satria tsika efa lazaina fa mpanakotana sianina no zany tsy ame vaolana tsika fa ny zavatra tenentsika aloha nga toizana foana le délestage zay mapety ny firenena io satria ho anambotra manjaka manokana ndresahako any amena za tsy afaka ny andiagna faritra hafa mila ho isanandro zao areto apetrako raha ohatra ka eritretina fasazo ho anambotra manjaka le izy eny ary tsy maninona fa ny olona efa manomboka amin'ny taraina tsy nany amin'izao fotoana zao ny hoe be dia be ny fitaovana tokantrano simba be dia be ny sy ampiarina simba be dia be ny asa tsy mandeha amin'izay laoniny ntsony satria misy nge ny olona mitady vola amin'ny alalan'izany jirama zany fa hatreto tsy andraisana fepetra ilay tompona andraikitra tsy mahavita azy ary to tsy hitatsika ny vaolana ho Antananarivo ao anatin'izay le hoe fahatapahan-jiro zay izay noho zay hoe tsika tsy ame vaolana tso fa mety fa aloha dia amin'io any zany le izy dia isika no aoka heritreritra isika no aoka hitsara hoe mety tokoa ve zany resaka miara-manony zany satria nandritra ny volana maromaro sika nefa niresaka an'io ilay tompona andraikitra rehetra zay nitenentsika teto hoe mba hanaova évaluation amin'izay ary sao dia mba tsy rary nitsony kosa amin'izay ary nitondrantsika provy tingena nao an'izao teto tingena isy be dia be ny zavatra ndresantsika teto fa tsy nisy fanapa-kevitra tsy nisy fandraisana andraikitra ary nefa ny olana ao anatiny raha ohatra ka olotsotra na raha ohatra ka avaty amin'ny mpanohatra no mitondra no ananany zareo na hoe amironany zareo dossier ohatran'izany vetivety kely ao anatin'ny 24 heures tonga dia any am-pony zavy hatrany fa isika eto efa profo mitohaka amin'ny tendanao zao ny tsy fahaiza manao an'izany mpitantana eo anivon'ny jirama zany fa tsy misy nanoatra nyity azy ka nailohantsika tompona andraikitra ny teny na hoe nialatsiny na hoe nampafantatra hoe noho ny antony ohatran'izao
fa eto Madagasikara moa zany dia izay teneniko zay ny hoe izay mitondra zany dia manao didiko fe lehibe ny amin'izao fotoana zao izay manana fahefana zany amin'izao fotoana zao dia manao izay saim-pantany ary na dia tsy mifandraika amin'ny filan'ny vahoaka eny fotony azy na dia mampitaraina ny olona azy ary mety hitrangana disadisa azy dia mbola tohizana amin'izay lalana eritreretina ho ale zay ndrareo moa efa resy lahatra amin'ileo iny lalana iny lala-tsarotra ka na dia sarotra ho an'ny vahoaka malagasy azy dia tiany foana isika ho andeha amin'izany lala-tsarotra izay tokony ahitana vahaolana mahatonga isika namana solombam-boaka manakihany mahatonga isika miresaka ary mahatonga isika manao anticipation na fomba fijery ohatra nataony président Ravalomanana ny amin'ilay tokony anidina sisy tany hanidina tamin'izany fotoana zany ny sisy tany izany hoe efa fantany fa raha sanatry ny vava tonga eto ilay aretina dia hiteraka zava-doza ary indrindra fa ny sosialim-bahoaka tsy ilay aretina mafaty fotsiny ihany fa ny fiatraikan'ilay izy aty amin'ny sosialim-bahoaka noho ny fahitany fa marefo isika ao anatin'izany sosialim-bahoaka zany marefo amin'ny lafiny rehetra mihitsy hita takatra nge zany dia mba au moins zany tsy tafiditra teto ilay aretina raha ohatra ka nahay an'izay ny mpitondra teo aloha raha ohatra ka nahay ny aino antsika mpanohatra fa saingy rehefa mpanohatra no miteny dia vorondolo fa niza ao anatiny ao ka miteny na dia miteny azy ho any akady nge le tomobile dia mbola miteny alefaso dia vorondreo izay le teneniko hoe mitady ho afa-ponga aminy isika ary mitady ho afa-tsiny satria efa manamarina antsika ny tranga rehetra miseho amin'izao fotoana zao tamin'izany fotoana zany raha ohatra ka nyresahantsika ny hoe tokony ampiditra vaksiny fa vaksiny ihany ny fanefitra tamin'izany fotoana zany hatramin'izao nge le fitondram-panjakana ka mbola tsy miteniny hoe izahay rehefa nandinika satria nyresahana efa tsy mety ny AstraZeneca dia manateny isika fa isy Janssen na ny Pfizer na ny Sputnik mety ho avy eto fa hatramin'izao nge tsisy fitenenana zany namana solombavim-bahoaka ary nefa na le premier dose tonga eto amintsika 250 000 azy tsy mahasehaka ny ampafirin'le vahoaka akory fa dia eto zany tsika dia ohatrany hoe raha fotsy be verilona miandry zay higadonany ary nefa tsy izay ny nandratsantsika amin'le fitanana tsy izany mihitsy nampindramantsika fahefana azy raha le arena be atao anatin'ny firenentsika fotsiny raha ilay fampanantenana tao anatin'ny fampelezan-kevitra fotsiny 30 mahery nge ny mpitantana ny latsakovidina tamin'ireny 30 mahery samy nanana ny projet ny ary hitantsika namiratra daholo fa mba nisy ihany nga mba nytao anatin'ireny mety azo ny tanterahana fa na ny fomba nahalany an'le fitondrana azy efa nahabe resaka tsy valapitra amin'izay mbola ho avy ny fotoana mampety an'izany fa rehefa tafiditra ao anatiny dia tsy miezaka ny miala amin'izay le hoe ara-tsy hitarehan'ilay valim-pividianana izay dia tokony mba niezaka nanatsara farafaratsiny ny paka tany amin'ny sosialim-bahoaka izay fa ny zavatra misy tao zavatra mbola mandatsatsika azy atao ny vahoaka n'Antananarivo izay mahantra velona hoana ny hiditra amin'ny kianjam-barea io kianjam-barea izay tsy maintsy andoavam-boly io aza manofy ka hiditra maimai-poana raha misy match international ao aza manofy raha nandody 5 arivo tsika teo aloha tamin'izy stade municipal ny Mahamasina izay mbola mampizy ady hevitra koa ny amin'izany satria nisy asina izany Mahamasina zany raha nandody 5 arivo tsika teo aloha aza mieritreritra ny mbola nandody 5 arivo satria fantatsika tsara ny fitiavam-bolona ny mpitantana an'izany fantatsika tsara ny azo atao hoe tsy kombakomba ao anatiny na dia navitany io kianjo io fotsiny azy be dia be nge manam-pahaizana gasy be dia be nge ny ingénieur gasy fa maninona ny tsy gasy ny namena an'io marché io farafaratsiny fa le gasy namena asa tao mantsy any amin'le manœuvre kely sy le mpitaona tany ary le zany manahirany izany manahirana izay le fifampitondran'ny samy gasy izay gasy tsika no fampiresaka eto mifankahazo teny tsara mihitsy mifankalala tsara mihitsy ao anatin'ilay rafim-piarahamonina ka eto miteny zany namana erika fa somary nandaloko io le ny lala mivato iny dia hoy zao tena mbola to zany tena hain'le fitondrana mihitsy le manambaka zany resaka fanovana maso zany ao anatin'ny fotoana fohy zany hoe andrebirebena n'le gasy zany le olo kolokona daholo iny manomboka hovandro tsara sotra anao menamena vary iny dia lokona daholo ny tafotran'ny olona atao manga sy fotsy mena tsy fantatritsy olona izy maninona le vola nanaovana an'ireny raha ohatra ka mena reo olona hipetrahanao trano avy eto nykony trano eny ka
fozaorana maka fozaorana ano anaty rano e na farafaratsiny a ny vola laninao tamin'ny nanaovana tokianja manara-penitra tony mba hanjary anazy na hatsaraina ny tranony hoe ty misy vola zao million ataovy boriky io tranonao io dia nomena zany daoly ambany tanana ray manontolo reto ambalamboaka ray manontolo fa ny vola lany tanao nge tsy toko tsy firoany ary mieritreritra ianao amin'ny resaka jiro teo mbola teneniko ihany zany fa raha nanao an'iny resaka barazy any amin'ny farantsany io a président Ravalomanana mitetika amoahana an'le jiro vita daoly ny programme rehetrrehetra anaovana an'izany zao le trano na io ndray zany dia tapy loatra iny ny laniny jirama manao an'le le rano andeha mbola tsy vita ny azy zany avy eny le ranon'olana kely mandeha io a no amoahan'le tozigrine an'le rano a any an'iny tanangany any Farantsa maina io jereo tsara fa raha misy dia misy 50 cm sy ny ranony kiopa ny rano mandeha programme président Ravalomanana tamin'izany mandeha mibarazy reo vita mibarazy ery miara mandeha reo zany mitonaka le rano fa tsy ritra foana ny ranony kiopa fity ohatriny andray ny lanina nanaovan'io pilônina anakany io ndirama manao azy dia izay ny tonga teneniko fa ity misy zavatra iodina kely namany arika amin'ny resaka mba mitsidika kely mangataka sady tsy mangataka fa mba azahoaiza raha mato minisitry ny serasera resaka zay teto mikasika an-tanàna Antananarivo tolona natao tamin'izany ianao minisy tao anatiny maromaro nareo ratsy anao neto fa ianao no maministra anao zany no eto mba hazavao aminay mba meo mivoaka malagasy a hoe zao ny antony io trano nambotsoro oatra io a nitapenanareo dia nasianareo beton aty amin'ny devant milaza ianareo fa taminareo ny tolona teny amin'ny 13 mai nanongana fitondrana fa tsy han'ny fanjakana malagasy sy han'ny fitondrana ny trano nambotsoroa raka andao hiakatreny tsika ametrahana ny prime ministre monjareo ndefo averiko tsara lizy azo averina ny tantara fa io trano io a dia trano ny commune Antananarivo trano le trano ve a tokony hafantarana zany mba hampalalana tarihana nareo conseil municipal zay mahafinaritra zavatra ataonareo ankehitriny fa miditra ny zavatra mahafinaritra ianareo satria fa samy joro amin'ny zavatra tsy mety rehetra hita ny ezaka ataonareo tena nafinaritra ny zavatra omaly fa ity anankiray ty mba antanio a ministre na ministre ny antserasera direct aniza ny trano atao be loatra amina miliara mara ny vola lanina nankonana eny Ambotsoroatra any commune aveo samy fanjakana dia azavao amin'ny vahoaka le izy fa le zavatra nafinaritra ny mahasotoavina malagasy sy ny zavatra malagasy rehetrarehetra aiza potehana raha mitodika ianao avary amin'ny tsara zay nambojatovo dia Antaninarenina dia jereo raha hitanao tsony Ambotsoroatra fa le beton be vaovao nataonareo no tazana ety amin'ny vavady zany rehefa tonga ianareo io nge marina eny mpandravy ianareo fa tsy mpanangany apotehanareo le zavatra malagasy malagasy tsy fantatra le hoe tena sarina inona vazaha inona nareo reto dia ataonareo avao izy nareo mahavazahanareo le zavatra rehetrarehetra fa tsy mipetraka malagasy ny tena zay hoe vita tany aloha io zavatra io angatahanay a mba avoay any amin'ny anao manjerinareo le izy dia mahafantatra voaka malagasy hoe ohatrany nanaovanareo ny zavatra rehetra nanapotehana nambotsoroatra nanasaronana nambotsoroatra dia tsy mety zareo tao aloha fa ratsy loatra le trano a ka natao vita vazaha moderne fomba fanaonareo io dia fantatra voaka malagasy potehanareo koa le aingon'le tanàna maizy anambotsoroatra zany ohatrany nanapotehanareo anatrova ihany ko zay ny zavatra anankiray atoko farangisokitra kely namana erika mba hafantarana fa ato amin'ny commune Antananarivo mbola misy raha manahirana raha miresaka ny hoe vakoka sy ny hoe patrimoine zay nge ianao namana solombavomboaka zay indrindra mahatonga tsika mamerina foana ny hoe tokony ho samy saro-piaro amin'ny hoe satria ty tany Madagasikara ty voalohany amin'ny hoe nahafoizan'Andriamanitra ho atsika azy ny amin'ny endriny ray manontolo mihitsy isy ny vaoka ao aminy sy le hoe ilay fifandroizany zay le hoe le olona sy le tany zay io no mahatonga antsika be resaka satria totra ny zary hitsakitsahany to zary lasa
tsintsiniavina ary ahoana moa ny tsy anjakazakany ny vahiny amin'ny momba antsika isika tsy sarotiny amin'izany mba eritreretintsika ny hoe io no namoizan'ireo ray aman-drentsika na ireo razambe antsika teo ny ainy mihitsy na foy no an'izany tanindrazana zany ny manahirana amin'izao fotoana zao raha ny olona tokony manam-pahefana na ny olona afaka hoe manana an'izay fahafahana miaro ny tanindrazantsika zay dia lasa isika izay 6% ilay isika imbécile no miezaka mametraka an'izay no miezaka mampafantatra an'izay ary miezaka mihitsy azy tamin'ny voalohany ny hoe manintsy raha ohatra ka zay ny azo ilazana azy ny hoe mba tsy andehanantsika any amin'ny lalan-diso fa dinona zavatra misy tsy miteny nge isika rehefa miteny la frantsa hoe alainay ny ile glorieuse tsy miteny nge isika ary tsy misy ny linina eno nge hatramin'izao nefa ilay fampanantenana hoe voatonga isika alohan'ny vaintsisy jona dia hiverina amintsika ny nosy malagasy fa ny zavatra misy ankehitriny iza ny tompona andraikitra tokony hiady voaloha ary resaka amin'io na ny ady ara-diplomatika izany na ny fanetanana ny olo-pirenena tsiraray mihitsy mba ho sarotiny amin'ny taniny fa amin'izao fotoana izao ny raha-pitsarana rehetra ao amin'ny tribunal mba tsy tenenako hoe ny 90% izany mino fa ny 60% io dia ady tany daholo ady tany ary manahirana ao anatiny ny tena manam-bola ny tera-tany vahiny no tena manjakazaka ao anatin'izany ady tany zany ka zay no resaka hoe manahirana mihitsy satria le isika gasy mihitsy nohatry no mitady hoe nefa rano nga manisika gasy io apetraka anaty valan-javaboary dia ireo no atao hoe gasy na hoe afaka fotoana foy dia ile tetiony fois nisy zany atao hoe gasy zany na hoe nisy zany atao hoe Madagasikara zany tsy hoe manjavina koa le tany be amin'ny Madagasikara fa efa mety lasa tsy Madagasikara tsony ny anarany atsoatsy na tsy fantatra fa zavatra hafa satria na isika samysika aza tsy mahafantatra koa ny asiny mahagasy atsika tsy mahafantatra le nafoizan'Andriamanitra amin'ny mahagasy atsika hoe isika ngeka isika gasy io isika miteny gasy io isika manana ny fomba atsika io isika manana ny fihevitrintsika io dia ty Madagasikara sary tongotra kavity sy ireo nosy manodidina ao aminy io no nafon'Andriamanitra ao atsika na isika aza tsy resy lahatra amin'izany dia isika samysika mihitsy no mifanimba ato anatiny jereva no mahazo ny karera nandilana fa zay karera rehetra mipoaka teto na zay nisy are-pirenena teto dia tsy maintsy misy dia-tanana na tompona andraikitra foana ao anatiny matoa misy korontana raha le vahoaka samy vahoaka ao anatiny mety nangingina tany fa matetika vao hidirana tompona andraikitra ao anatiny dia tsy maintsy korontana zay ny valiny izany hoe iza zany no mitondra korontana eto amin'ny firenena ary iza no manao tsindrio falavo ao anatiny zay le hoe tokony fiahinana le hoe fisitrahany le vahoaka ao aminy isaky ny arena ao amin'izay tsy te-hapiditra polémika amin'izay amin'ny hoe resaka karirana andila zay satria misy tompona andraikitra any fa zay zavatra hitantsika rehetra eto dia to maneno tsahoana avokoa raha vao ahitana taratra zay le hoe fijapahany hoe na itoeran-tany vahiny na i tompona andraiky mpanjakana sy any aloha fa misy miara-manonja mamoaka an'izay ohatrany hoe zay ny fisiny le miara-manonja ny averina io namantsy hoe mpanohitra botolo no miara-manonja fa miara-manonja dia mitady milaza ny marina ahafahavaoaka satria zay le valalabe many tsy nampalalala ninina iarika tsy ahafantarina azy le izy ary mba miresaka le vahoaka dia hoe nareo nge mpitrona fanjakana fa tsy mba nisy nijolona na ao an'izay fa dia zitian'le olona no atao rehefa tonga amin'izay dia zay no ataoko aminao aizadino fa tamin'ny 2010-2012 namana erika vasoana 25 tonnes tany Tsyromandidy nanaovany ndreto bakoaviny ndreto tany fanina le tompony le vato mandraky ty tsy hitany tantaran'le vato fa verinonoka tany fa mody nanao sarinady ny chef de région sy ny taty ministère dia nakarina ny vato niakatra nkataria mpandrinomby tonga tatya lasa tsy hita risy fa porté disparu izy mivazaha tsy hitany nalean'le 25 tonnes vato soa na ny tompony ary tsy fantatrony hoe nakany anina le tova dia ohatr'izay foana le izy zay tato anaty tamin'ny fitondrany reto tamin'ny teteza mihitsy zany aza tsy teny resaka manahirana be raha ny tantara fa reny resaka tantara sotoavina reny
reny fitaovana malagasy nrehetraretreny be dia be mbola horisantsika ary zay no afahantsika amin'ny teny rehetrarehetra amin'ny zavatra mihitsy fa eto aloha satria fa tazako tonga any namana andimby antsika eto ny mbo teneniko ny zavatra ity dia misy resaka tamin'ny resaka somamanina moa no antin'ny région misy ary nitolona tamin'izany tena nitolona tamin'izany zahay manitsy kely ny namana manitsy tany anareo MLE tatitra ny mpanao gazety re satria efa nanomboka tamin'izay fanokana mpanjakaina davinareo atongavana dia zara raha nisy nitolona nataonay tany atoerana zadino fa isorana mbola averiko ety any zany satria ao anaty tanàna misy ny tany iainako sy velomany vahoaka rehetrarehetra ny tany tao amiko tena be indrindra ny tapi fa ny olona rehetra tsisy nanaraka an'izany tsisy nanaraka nitolona nataony be ny tanàna reo manodidinireo na anivomamy rehetrarehetra fa nareo MLE tonga tany nareo mpanao politika atao anatin'ny RD atsindriko tsara fa nanao eraoera nanakirotana nanampy zany le tolona nataon'le vahoaka fa tsy fantatrareo sy bisba le tenonina foana somamanina fa ny tena tolona somamanina dia nafahana nahavitanay anio any arahana tamin'ny monseigneur Miarinarivo nazahoana nitsodran'ny papa afatry papa ny entina tao zany nahavitana ny somamanina fa tsy nisy anareo RD nanao an'le izy ary ny olona nampalahelo dia ny olona tao anatiny taritiny ry Robson sy ny namany misy telo lahy izy tao lasa ny gadra tamin'ny resaka somamanina fa ngidagida natao tany somamanina ho antsika mpanaraka zany na inareo manao politika mitondra namana daholo ianareo atao anatin' zany tsika tao anatin' zany namana député fa aizadiny fa ao anatin'ny membre ny atao parlementaire zany hoe ao amin'ny nanao enquête parlementaire tamin'izany ny tena fa raha loatra satria ndroanareo voany za moa tena tamin'ireny ny tena satria raha nakany tany Libye nga président mambahoaka sy izy mivady dia ny alamaina tamy fa tamin'izay ny namoahako zany na iny le toy fa tsisy nininona nintina vany fotra voany dakany raha meva tany amin'ny Kadafi tany natanty zany fa ireto namako reto niarany tolona tamiko tamin'reto nampalahelo zay nilatsaka niditra tolona mba nanositra ny akanjony ho RD tao somamanina voatsipaka mbava fo daholo tena nitsipahana mbava fo tena tsy nirara iny nefa plasina meraka tamin'izany inona nataon'ny député Miarinarivo tany anatin'izany tsy tao anatin'ny tolona nataony député Miarinarivo loha teneniko eto zany fa eto vahoaka ny somamanina sy Arivomamy 2 aizadino nga fa lafy tamin'izany daholo manomboka taty amin'ny tsy tao tany aminareo tany no mivatra io reo le sinonga ireo zao ka mihoatsino teny daholo nalefa nareo iasana any atsimondreo mandagny nareo atsireo ka mihoatiny somamanina daholo reo ny fitramonina anaovanareo enta rehefa zaranareo any atsimo zay miaina amin'ny fiainam-bahoaka manaraka amin'ny fiainam-bahoaka ary mitolona ho amin'ny vahoaka zany nisinay nisiny miara-manonja dia ohatr'izay fa eto ianao ny fanabarabara retiny ka meo avany aminany azadino fa somamanina daholo reo zaray nanaovana isika distrika isanandro reo tadidiko tsara mihitsy reo nasorona te somamanina fa saigny amin'ny may midora ny vahoaka tena reo tamavoatra nge everina ambanivohitra enjana mahazo an'ireo masika ireo fa saingy may tanteraka atao daholo reo masinireo nasorona ny ala tao izy reto nafindramonina terianiny teria Ambodratrimo dio ny tomina tsy kelikely io dia nafinareo omena ny anina reny le teny somamanina aloha lazaina vahoaka zany io fitaovana rehetrarehetra bulle nivele compacteur saigna nampitehana ny tapita ny somamanina reo zay gna mahafafatazako any
nisy olona dia toizanareo indray aloha rehefa aveo namarika miresaka somamanina moa anao namina solombavam-boaka dia resaka kely hitantsika ngeny efa raniny tikatongavana tamin'ireny satria hitantsika daholo ny olona nandrafitra n'izany hoe nakeny somamanina zany ministre serasera tamin'izao tsy hanonanarina ho PDP fa ao anaty fitantanana ndrakam-pirenena izy amin'izao fotoana izao zay ny anteo hitantsika tsara ny efa ran'izany hoe somamanina zany zany hoe na misy miezaka mandoto azy amin'izao fotoana izao ny miara-manonja hoe misy kajikajy politika dia hitantsika ny zavatra misy moa izy moa ny tena nanao an'izany ary toatra ny namafisin'ilay solombavam-bahoaka niaro ny tamin'ny teny an-tanàn-drano hoe tsy tsika ny teny an'ity fa izy hoe nizan'izy nge mpanao politika mafy teto ka makany amin'ny lalana tsy tokony ho izy raha nataony teo aloha ihany no miverina ozy ny hoe tokony hiaro ny tany nefa n'izao ny tany lasa gabrary ka tokony hanao an'izao tokony an'izao zay mihitsy ny teneniny hoe nalefatsika teto mbala zay vidéo zay ny hoe tsisy mahafoatra amin'ny mpanao politika nge fa rehefa aonga vahoaka miongana ihany tsy tsika no ny teny an'izay fa izy ary izy ao anatin'ny hoe miaradia amin'ny fitondrana na natonga azy ny teny an'izay dia mazava be hoe raha le mifanarana tamin'ny vahoaka dia ny hoe izay tany nalaina taminareo dia averina aminareo izay anareo manana problème tany dia ohatry dia amin'izao nefa nlizy miverina ary me mafy azy ka toatra fampitandremana angamba na tsy fantatro ny zavatra ndesan'ilay solombavam-boaka izay isorana azy ny amin'ny fijoroana satria tsy nanavahany mihitsy ary tsy nijerevany hoe loko politika na ny hoe izy miara-misaika ao amin'ny antsony namana fidelina ny hoe amin'izany fitondrana zany fa tena nijery mihitsy izy amin'ilay vahoaka ary izy mbola nametraka hoe niany vahoaka ihany ary tena maro ny azy satria noporofony tao anatin'ny ohabolana izy moa pikabara teo ny hoe aleo alana andrina ozy toy izay alam-bahoaka ary tena tsara toerana mihitsy izy miteny an'izany satria izy solombavam-bahoaka tiako azafady tonga dia tapahako le mialatsiny arika fa hiteny an'izay izany hoe namana tokoa le solombavam-bahoaka satria samy ao anatin'ny commission fananatany zay na izy na zay zany nanomboka tany amin'ny nanovana le tiany tena andrano le filazany an'izay zavatra fa niaraka samy niaraka anie fa misy atao aminatin'ny député ny rahana tamin'ireo taona tetena kadibahoaka telo lahy zany tamin'izany izy dia za ary tao anatin'izany ko namana Félix député ny 4e niaraka ny tolona fa nony tateoriana tsy tatsony nanjavolan'le tolona ny nalehany zay ny nandreraka nify na dia hatramin'izao samy anatin'ny commission fananatany zay fa ninay ny asa tonga dia hoe ny atsika ohatrao fa isorana zay navita isorana be dibe tsika nge fa nilasaka ny resaka teny avaradrano tamin'ny tany io miara-manonjy ray manontolo efa mivoyany foana ka izay amo no tenenina amin'io namany arika fa efa tamiko tazana any namana ianitra dia efa aloha toizany ray fa be dibe ngamo ny azay raha nyty aloha mbola be dibe ty ny olona zay fa raha teny resaka tany anao resaka fanana tany anao ao aminareo ko jay mahatonga hoe gagabe amin'le fantrana tatamotro manjaka ato zistikena ambodra atrimo fa izy nitranaka n'le vato tetany efa nalaka misy tondrany olona banderole iny lala makany maherezy iny karena ngeda be nitrandrana atao ny tomobilin'ireo soloareo koa lasany nizaraina menan'ireo zany hoe le mpitrandraka rehetrarehetra tsaiko le politika fanjakany ty fa reny tao camion sy mianana amin'ireny sy lasany keo le bakmanina so hina ninarany reny sakmanina ninarany reny alefany teo hitazatsika any fantany io député miaraka amin'ny ambodratrimo any RD ohatrinona niazo tamin'io carrière io dia mbo ohatrinona mena indray tolona mahantra tato anatin'ny district anambodratrimo sahirana asa antanio ny député anambodratrimo zany IRD fa tsy timo antanio azy hoe nakaiza dolo vola tamin'io dia ionao zany trandrahantsika zany azo esana hoe tokony tsy ahantra zany tsy ahantra le mpampianatra tokony hanana maizisy akolo be diabe ato anatin'ny ilany atsimo nambodratrimo satria tao io carrière ngeda be io nanaovana nyty vato tomina teto tanareo ty efa tonga ny namana ianitra fa dia mandroso anao mino fa dia zava-dehibe no entiny eo mankasitraka namana solombavam-bahoaka moa tondra n'izay famelabelarina izay ihany koa izy moa dia fantatsika amin'ilay solonanarina hoe député ambanivohitra miarabany maître antra tonga soeto amin'ny fandarana mamivelatra be ilay
adihevitra tsy hoe sujet rainy rehefa eto amin'ity miara-manonsy ity rehefa tafakatra anatin'ity plateau maître Andra dia voaresaka daholo zany ny hoe mahakasika ny fiainam-bahoaka rehetra mihitsy satria matetika isika na dia misy aza ny hoe sujet ty eritreretintsika hoe fakafakaina amin'ny andro anankiray dia ao anatin'le tsika ato anatin'ny plateau mihitsy no tonga daholo ny afatry ny namana rehetra ary eo moa le tiatsika marina foana ny hoe ile afatra avany aminareo ko tsy hoe tonga dia resahana eto fa tena fakafakaina ary jerevana mihitsy ny mamaky-pototra azy sanatry mivavatsy anareo no mandainga fa kosa mba hahafahantsika tena hoe iainantsika mihitsy le izy ary tena hoe voalanjalanjantsika tsara le izy mba tsy hananantsika fahatsoana ao anatin'izay fampitakafatra zay satria ny fandarana toitony dia oka tsarotsika tsara fa sady manabe mifanabe zany sika ato anatiny no mifampita vaovao mifampalala n'izay trangam-piarahamonina ary indrindraindrindra ny ama hoe fisina solombavom-boaka ato anatiny dia manara-maso tanteraka mihitsy an'izay hoe fandehanany raha-pirenena izay zay moa le mametraka foana hoe raha ohatra ka hoe niraisin'le fitondranana ho tena mpanohatra ny mpanohatra dia mety mba nanitsiny ny lalany raha ohatra ka zay no malaza azy kanefa nisika ozy ateo efa 5-10 volana jona taona 2024 tsika androany maître Iantra Razafy Manatsoa sady solombavomboaka ny Madagasikara teo ihany koa tohatrany tsy misy izay fanitsina ny dia zay ny fitondram-panjakana fa ary ny teniko teo hoe tohatrany fetsy izy raha tao anatin'izay 5 taona zay izy efa nanao ny fampelezan-kevitra sady no amin'ny taona 2024 raha ohatra ka dia zay nahazo tombon-dany izy ary nahazo avantage izy ny olatra am'izay mety hifaninana aminy eo asa moa fa izy netsika moa zany fomba fijery zay ary ny zava-misy ny zavatra ny ainana ny zavatra vita no nafahantsika nandrefy an'izay satria raha ny fikaikaikan'ny olona ny amin'ny hoe tsy fiatraikan'izany hoe fampanantenana atao anatin'ny fampelezan-kevitra any amin'ny fiainam-baoaka izay dia manjavozavo be ny any mekonao ny fitenena maître Andra sady miarabanao salama namana Erika isorana nareo mirahalahy zay nanao an'ny faneho-kevitra teo kopakopa tanana ho antsika rehetra zay manaraka sy mbola manjoy an'izao fandaharana miara-manonja izao zay rahantsika ao amin'ny MBS télévision radio ao amin'ny AZ radio AZ télévision radio moa zany no fitenena no anarany ao anatin'ny radio mada ihany koa zay afahantsika manaraka an'izany fandaharana zany ary mbola averina ihany koa misy ny rediffusion ny famerenana ao amin'ny MBS moa zany dia ny tolakandro aoriana ny vaovao mbola miverina ny fandaharana any amin'ny AZ radio miverina amin'ny enina sasany ny fandaminana rehetra atao dia amin'ny ariva zany ny eo amin'ny MBS ary maraina ihany koa rehefa madiva araina iny mbola afaka manaraka an'izany fandaharana zany tsika na zany na tsy zany ary rehefa tsy maraka amin'ireo télé sy radio ny miaraka amin'ny miara-manonja ireo tsika dia afaka manaraka an'izany amin'ny alalan'ny YouTube amin'ny internet zany afaka manaraka mivantana an'izany tsika amin'izao fotoana zao ihany koa naiza toerana misy atsika efa be dia be moa nareo namana no manao an'ireny Facebook ireny na Facebook dia afaka manaraka ary amin'le vidiny 500 amin'le vidiny 500 dia afaka manaraka an'ity fandaharana miara-manonja aty dia andramo ihany satria mahita namana maro zay miresaka an'izy io dia mahafinaritra zany kopakopa tanana hoy ho anareo rehetra zay manaraka ny fandaharana misy miantanta kely androany mba hanao kopa tanana zay tia Manjakaray dia ataoko kopakopa tanana nareo any Manjakaray ihany amin'izao fotoana izao ianareo rehetra ao zany dia mahafantatra hoe izy zahay dia mirary soa ho an'ny tsirairay maromaro ny zavatra tiana horesahana eto androany ary resaka politika daholo no zavatra hoentiko eto androany resaka kabary ny filoham-pirenena ho tarititsika amin'ny fotoana izay mamety anazy rehetra satria ry mila resahana foana ny zavatra angano sy arira ataon'ny mpilalao film dia mila mpahafantarina antsika zany hoe marina sa tsy marina mitombona sa tsy mitombona reny zavatra ataon'ireny iza indray no mbola tratra indray amin'ireny kobakambava sy fihetsiketsehana ireny eo mialohan'izay nefa dia tsara ihany mampahery an'ireo zanaka zandry
any amin'ny université any Tuléar any Manday zay niaran'ny erisetra vao maraina amin'ny fito maraina dia efa antso tarby no azo a sary avy amin'ny lalan'ny internet nalefa ny namana avany a fa dia hoe nomena bomba lacrymogène vao maraina indray ireo mpianatra amin'ny université izay mitady ny zony sy mitaky zavatra vitsivitsy ho amin'ny fianarana izay ataony zareo. Voatan'ny farany herinandro teo no mikabary sy nanao fihetsiketsehana, nanao show, nanao fihetsiketsehana be, nanao oeraoera tany Toliary, tany Tolaniary ny filoham-pirenena sy ny olona miaradia amin'ny rehetra. Dia tonga ny talata maraina dia vokisana bomba lacrymogène vao maraina ireo mpianatra ireo. Zay le setry ny fangatahana sy fampanantenana, fangatahana ny fandoavana ny zo. Ina moa zany tena fototry ny olana amin'ny université rehetra. Ny any Tuléar zao no manomboka mitaky indray, any amin'ny hafa any amin'ny université sasany efa mitaky ihany koa moa fa dia tsisy mihaino fampanantenana foana nahatritra zay fotoana zay, firy volana zay. Tapitra ihany ty ny enim-bolana voalohany amin'ity taona 2024 ty, fa dia mbola tsisy nininona zavatra palpable, zavatra concret zay entin'ny ministère ny fampianarana ambony zany, zay napanatena ny gouvernement, napanatena ny filoham-pirenena, mapanatena isan'andro san'andro, mapanatena foana zo tanteraka nangatahany ankizy ireo, reo zaza reo, reo zandry reo, reo zanaka reo, zony zany bourse zany ange fivelomany zany e. Hafa ny zanakiny manana mena vola akoatra ny fandoavana ny écolage sy ny sisa sy ny fitaovana raitra sy ny sisa, fa ny mpianatra zay miandrandra kely le bourse kely nampanantenaina hoe andraso aloha fa misy mifandaminana anaovana carte, miandry ny digitalisation, miandry ny carte bancaire, carte biométrique, zao rehetrarehetra zao natao zavatra fampanantenana ary natao fialana ilany amin'le tsy fisiny le vola. Eto moa zany dia tehiteny mihitsy hoe maninona moa zany le mpitondra fanjakana tsy mety mibaboka mihitsy miteny hoe tsy misy vola ao am-pelantananay ahafahanay mandoa ny bourse anareo mpianatra, fa tsy mpianarana zay ilain'ny mpianatra. Maninona reo teny fotsiny ange hoe le sorabolany BDB zay fihetsiketsehana natao, zay sorabola natao tao anatin'ireny teti-bolam-panjakana 2024 reny no natao fotsiny, fa le vola tsy misy mihitsy satria lasany amin'ny lalakafa. Fa manina no andengana foana isan'andro san'andro le ankizy. Bourse zany anke tena hoe raha jerena zany filany zany mpianatra zany tsy mahafeno ary tsy mamaly an'le filan'ireo mpianatra akory a le bourse atakiny isan'andro san'andro, sy le bourse kely omeny anazy vola 5,4 alina ve na raha 3 alina, zavatra tsisy fotony zany raha oharina amin'ny filan'ireo ankizy ireo ny besoin. Mividy henan-kisoa rokilao tsy mahazo henan-kisoa rokilao kory ake zany raha eto Antananarivo e. Zay ny bourse ho an'ireo mpianatra ireo ivelomandreo ankizy ireo mandritry ny volana. Dia azontsika tsaina ve hoe famonona ankolaka na famonona mivantana mihitsy ireo mpianatra ireo a ny fampijaliana anazy tsy mameny zany bourse zany, efa miditra efa misasaka ny taona, tapitra ihany ny premier semestre ny fampiasana ny vola teti-bolam-panjakana LFI 2021, efa miditra amin'ny fifidianana ny LFR zao ny antemiera rotota, dia hatramin'izao dia filafilaina le mpianatra ary amoronana zao tsangatsa-manorana zao. Zany zavatra zany no mila tenena resahana amintsika eto hoe ianao vao mifoha maraina rivotra madio no antenaina, fa le mpianatra bomba lacrymogène. Nefa vao tamin'ny farany herinandro le filoham-pirenena naoeraoera tany amin'ny faritra atsimo hoe atao anovan'ity tantaran'ity faritra atsimo ity, nampanantenany zao, fa zao tsy mba anisan'ny resahana nareo mpianatra, tsy mba anisan'ny resahana satria ty fitondrana ty raha ohatra ka misy ny tena hoe fitondrana hatramin'izay ka hatramintsika amin'ny teny zao hoe tsy tian'izany fampianarana, tsy miraran'izany fampianarana zany, manao tsinitsinina zany fampianarana sy fanabiazana zany, dia amentsika ny kopy lehibe indrindra zy fitondrana ty, amentsika médaille d'or mihitsy izy
metsika medaly volamena satria tsy tian'izany fampianarana zany tsy tian'izany fanabiazana zany ary hitatsika isan'andro san'andro hoe raha tianareo izy raha tian'izany fampianarana zany raha tian'izany tanora hisondrotra zany mba hanana zany fahaizana zany nataony vaindondra raha ary nataony lahara-pamena izany fampianarana zany na fampianarana ambaratonga ambony zany na ny fampianarana aty manomboka aty amin'ny ambaratonga taty amin'ny fampianarana aty amin'ny fanabeazana aty amin'ny manomboka any amin'ny manomboka mianatra ka hatramin'ny T5 zay no ahitantsika hoe ny mpitondra ankehitriny sady izy zany tsy tia tena tsy tia raha tia izy dia hafa ny zavatra nataony tsy mirarahana zany fampianarana sy fanabiazana zany ary tsy mieritreritra an'izany na dia kely ary izy raha namieritreritra an'izany izy raha tena vaindondra raha hoy aho ny fampianarana sy fanabiazana ty fitondram-panjakana ty nataona ny lahara-pamena na ny fram zany misy resaka moa zany any anatin'ireny tambajotra serasera reny miantso vonjy ny fram araka ny teneny namana Erika teo ny hoe reny fram subventionné na non subventionné reny mbola anatin'ny olana tanteraka nefa reny olona reny anisany mampita ny fahaizany tena miseho sacrifié mampianatra ny zanakitsika eritrereto nge hoe tsy misy an'ireo fram kely ireo na subventionné izy na non subventionné raha tsy misy an'ireo inona ny ataontsika zana mampiana-janaka amin'ireny EPP reny ny EPP manara-penitra ny tabatabaina etseroa zay tsy ho an'ny olona rehetra tsy ho an'ny zaza malagasy rehetra reny satria tsy misy an'izany traitement égalitaire zany ho an'ny mpianatra rehetra eto Madagasikara tsy mitovy lanja ny mpianatra rehetra eto Madagasikara misy no atao anjolombala misy no mena tombondany kanefa ny fanomezana fampianarana tsy hoe fanomezana trano fotsiny fa averiko eto foana hoe rehefa manao infrastructure ianao manao fotodrafitrasa ianao dia miaraka amin'ny fitaovana sy olombelona iny mila mpampianatra iny mila mpanabe iny mila mpandrara iny mila vola ampandehanana an'izany fotodrafitrasa zany fa tsy hoe nanao trano zay dia lokonay na atao nanao trano boatina afikasika dia lokonay amin'izay loko tiana anaovana anazy amin'ny lokony antokonay ary le fanajana ny neutralité administrative hatramin'izao araka ny voalaza ao anatin'ny 9/7 lalam-pandrenana dia tsy voahaja satria ny fampianarana dia anisany voalaza ao anatin'ny 9/7 hoe mila mampiseho an'izany neutralité de l'administration zany tsy mahazo manao politika ary tsy azo anaovana politika ny fampianarana nefa ny zavatra hita hatramintsika miteny zao ny trano zay amboarina mihitsy no lokona amin'ny lokony ny mpitondra amin'izao fotoana zao nefa lalam-pandrenana mazava tsara hoe tsy mahazo manao politika tsy azo anaovana politika ny fampianarana ny mpampianatra indrindra fa ny zaza mbola mianatra ary ny akamaroany ray zaza reny hatramin'ny tenentsika zao ny any ambaratonga ambony moa zany ataontsika efa mba tonga taona fa ny zaza zay mianatra hatramin'ny lycée ny mianatra amin'ny CEG mianatra amin'ny EPP mbola zaza tsy ampitaona daholo reny tokony tsy ampidirina amin'izany resaka politika zany raha nisy fanenjena tany aloha tany fanaovana politika amin'ireny fampianarana sy fampianarana reny tsy tokony izay ny faninanana efa ho atao satria efa fantatrareo fa tsy mety zany dia tsy tokony izay no atao nisy an'izany tamin'ny fotoana tamin'ny andron'ny président Ratsiraka nge nisy an'izany nampanaovina mitabe nampanaovina bokomena nampanaovina an'izao rehetrarehetra zao ny mpianatra tamin'izany fotoanandro zany nefa tamin'izany nefa nisy nanakina ary efa ny mpanao politika tamin'izany efa nanakina amin'ny fanaovana fitaovana politika mpianatra sy mpampianatra ary mpandrara fa mitoy izy amin'izao fotoana zao mitoy ary teneko zao hoe ny mpitondra zay tsy mahay maka lesona dia tadidio fa mpitondra tsy izy izay ny olona mahay maka lesona no manatsara ny zavatra ataony manatsara ny fitondrana fa ny tsika dia miverina any amin'ny 30 taona any aoriana antsika amin'izao fotoana zao ampiasaina daholo zay azo ampiasaina rehetra ao anatin'ny administration rehetra ny mpitandro filaminana resahany artikla ny 9/7 ao anaty lalam-pandrenana ny fampianarana ny fitsarana ny mpitandro filaminana zany rehetra zany resahana eo fampianarana tsy tokony anaovana politika ary tsy tokony ahitana hoe olona miandany amin'ny politika ao anatin'ireny rafitra reny fa inona ny zavatra hitantsika amin'izao ozy aho hoe anaovana an'izany fihetsiketsehana zany naiza
ary kolôky zany moa zany fomba fandaniana vola eto amin'ity firenena ty ny tenako manokana anisany nanakina nisy fotoana misy mahatsara ny reny fanaovana atelier reny fa raha ohatra ka ny vola rehetra zay omeny mpamatsy vola indrindrandrindra lany anaovana ny reny kolôky atelier izina tsy mamokatra kivorivory tsisy farany tsy mitondra naizanaiza kivorivory aro antanina vola ny transport ny avion ny hôtel ny sakafo ny zavatra marobe lany ao anatin'ireny kivorivory reny fa ny tena zava-doza ao anatin'ny kivorivory dia miova misavorivory ny ao anatin'ny saina satria resabe sy torapona atao be dia be eo ary hitantsika zavatra nitranga tany amin'iny kolôky nataon'ny filoham-pirenena iny lasa oeraoera amin'ny be dia be dia torapo be dia be eto moa zany dia isitona ny sain'ny solombavam-bahoaka manokana rehefa ilain'ny filoham-pirenena sy mpitondry anareo dia ainy no miantso anareo ainy no mambabo anareo ainy no mampiasa anareo ataony fitaovana politika fahasakasakareo izay manaiky atao an'izany tadidio tsara fa ny mpitondra ny filoham-pirenena sy ny ministra iza mandalo fotsiny izy vita ny vakaosa sy fangalana rivotra nandritran'izay farany herinandro zay fa ianareo olom-boafidy ianareo solombavam-bahoaka indrindrandrindra no mijanona eo ary fatratra any aminareo daholo ny zavatra tadiavin'ireo olona nampanantenain'ny filoham-pirenena nampanantenaina an'izao zao zavatra rehetra oeraoera sy ny nampanantenan'ny volana zao indray efa mahazatra reny zavatra tenen'ny filoham-pirenena reny zay no natonga anay hoe aleo aloha mijery tenisy aloha dia vita hatrany farany tenisy aloha dia zay vao nanenjika indray inandray ny resahan'ny tato indray inandray ny rediredina ataotao fa ianareo solombavam-bahoaka zay nanaiky natao fitaovana marina fa lazay no ozy izy mantsy ny filoham-pirenena hoe nomena sehatra ny olom-boafidy tamin'ity indray mitoraka ity dia nalay nakasary teo daholo ianareo solombavam-bahoaka zay nanaiky nanao an'izany nareo nefa mahafantatra fa misy vandy ao nareo mahafantatra fa misy instrumentalisation anareo ny fampiasaina anareo fitaovana tao anatin'izay fa rehefa lasa ny filoham-pirenena sy ny olona rehetra zay ao anatin'ny fitondrana fahefana mpanatateraka ianareo no amaly zay zavatra tadiavin'ireo vahoaka nampanantenan'ireo filoham-pirenena iny efa firy-taona zay no nampanantenana efa tamin'ny fifidianana tamin'ny fotoana ny fifidianana tamin'ireny 20 reny nampanantenaina angenareo reny zavatra reny ihany no averiny amin'izao satria efa tsy pré-campagne io fa campagne mandava-taona fampelezakevitra mandritra ny mandat ny filoham-pirenena no ataony dia tsy misy tena hoe mitovy tsy misy valaka ny zavatra nylazainy tamin'ny telo taona lasa no nambarany androany niova fotsiny dia ny olona nisy mifangarongaro nisy olona lasa solombavam-bahoaka nisy tsy lany solombavam-bahoaka nisy lasa gouverneur nisy lasa talery lasa reny nisy olona niova tompona andraikitra amin'ny toerana misy azy ary nisy acteur vaovavao indray natsona indray le mbola tsy ninana n'le abobo dia reny olona renyreny natsona dia nolazaina indray dia zavatra mahavariana izy ihany no niteny hoe zany kere zay no nefa kere ho nefa tamin'ny 2 nisy ino moa efa ndresantsika tamin'ny maly hoe aza hovaina marina fa tena ova ny tantara Madagasikara anao fa ny tantara tena marina aza hovaina fa tsy misy an'izany kere zany tamin'ny 1932 ary mbola resantsika izay zavatra zay hoe raha ohatra ka resaka kere nandritran'izay firy-taona zay nisy ny fanampiana avy any ivelany ireo mpamatsy vola avy any ivelany no namatsy vola tany namatsy ny vola nafahana nanao fotodrafitsasa tamin'ny fotoanandrony misy ny efa simba ary misy tsy tanteraka fa ny zavatra nytenen'le filoham-pirenena omaly tamin'ny kabariny reny dia izao anovany ny tantarany faritra atsimo iny ary nataon'ny vavolombelona ianareo solombavam-bahoaka rehetra za tsy resaka n'ireo be ny tanàna satria ireo be ny tanànareo tsy manatsafidy ihany koa ireo tsy maintsy misolelaka ary tsy maintsy anao zay fomba rehetra ampandehanana ny commune satria tsy ampy ny vola eo pelatany ny ahafahany manodana an'izany commune an'izany reny tsy resantsika reny fa le solombavam-bahoaka mba eritreretana fa hoe mba manana ny eritreriny
amin'izany resaka fampandrosoana zany manana ny fahefana eo pelatanany amin'ny alalan'ny firesahana sy fanaovana nyreny rencontre na fanaovana débat amin'ireo ministra gouvernement eo anivon'ny antemera-pirenena amin'ny alalany fanarahana maso ny asan'ny mpanatanteraka amin'izay mahasolombavambahoaka anazy zay amin'ny alalany fananany immunité parlementaire midika an'izany tsy tokony atahotra ny solombavambahoaka rehefa miteny mitsikera rehefa miaro ny distrika misy azy rehefa miteny rehefa misy zavatra mitranga raha ohatra ka hita fa tany amin'ny lalana tsy izy satria nampanantenana tsy nisy tamin'ny fotoana nanaovana fampelezakevitra telo taona teoriana tsy misy nininona mandrakitiny androany tsy hita zay lazaina amin'ireo vahoaka mifidy anao tia mananjo tanteraka ny solombavambahoaka tsy tokony atao ohatra hiteny an'izany zavatra zany amin'ny filoham-pirenena na amin'ny olona mpitondra mpanatanteraka hoe zavatra nangatahany tenenareo sy nampanantenanareo inge hatramin'izao tsy tanteraka e aiza ihany io tsy ao anatin'ny loi de finance anatin'ny teti-bolam-panjakana hatramin'izao fa vava fotsiny no nitenenina aminareo zao indray nareo mampanantena zavatra indray zay tsy fantatra hoe ahoana ny fomba natanterahana an'io satria tsy ao anatin'ny teti-bolam-panjakana 2 ary sarotra ny apiditra an'izany ao anatin'ny teti-bolam-panjakana 2 zay ho asy-panovana satria efa vita io LFR io amin'izao fotoana zao tsisy ninina azontsika atao raha ny fomba fiasa ao anatin'io antemera-pirenena io inona mahatonga na miteny an'izany efa voarafitra ny LFR tsy hoe vao ho tirenana ho atao impression hoe vao anao atao boky efa tapaka ny zavatra ao anatin'io ary hoentina olonanina fotsiny anangana tanana fotsiny io amin'ny antemera-pirenena midika an'izany ny fampanantenana zay natao filoham-pirenena teo sy ny zavatra rehetra lazaina fa hoe ny projet taloha vita sy mbola ho atao dia efa ny anatin'ny kibony omby io le omby mila pusy io le pusy nandrasana hatramin'izao tsy tonga hatramintsika miteny zao ny dikan'izany ny zavatra nampanantenana le filoham-pirenena tamin'ny faran'ny herinandro teo tsy ho tafiditra kory ao anatin'ny LFR zay ho lanitsika amin'ity volana amin'ity session atsika ity zay mifarana amin'ny volana voalondohan'ny volana jolay inona indray zany ho lazainareo sombavambahoaka amin'ireo vahoaka zay na ieno ny zavatra tenen'ny filoham-pirenena rehetra lazaina fa ianareo no manao démagogie mampanantena zavatra tsy misy ianareo ny zakany tsy eraniaina ao anatin'izay tsika mbola ifankahita tsika raha ohatra ka sitrapon'Andriamanitra fa sitrapon'ny tompona andraikitra ihany koa satria tsika dia samy miandrandra samy miandro hoe aleo ifanatrika tsika ifankahita na any amin'ny CCI na ao tsy bazaza ihany tsy maninona zany fa hafa ihany le mifankahita aloha fa zay no lazaintsika nolazaiko aminareo solombavambahoaka hoe dia tratra tao anaty vovo indray ianareo menakavy zay nakanaka sary sy nataon'le filoham-pirenena sorona teo indray satria marobe ny zavatra fampanantenana zay nataon'le filoham-pirenena tao anatin'izay tao anatin'ny ny zavatra niteneniny zany filoham-pirenena zany moa anisan'izany ny RN13 efa ndresantsika tao anatin'ny fandarana omaly hoe efa tamin'ny 7 ange izy no resaka an'io hoe efa tamin'ny fampelezakevitra 7 izy nefa nampanantenan'io fa hovitainy ny lalana ery taona teoriana tamin'ny volana jolay 7 tsisy nininona zavatra natomboka fa niteny izy hoe anomboka zao ny asa tonga ny farantaona 7 tsisy RN13 nanomboka teo nampanantena indray izy aty amin'ny oktobra 20 hoe tena tsy anao politika intsony izy raha ohatra ka tsy vita io RN13 io ery taona teoriana indray volana jona aty amin'ny volana jona 1 indray miresaka amin'ny vahoaka ny faritra atsimo indray izy fa ho ataony indray io lalana io fa inona ihany ty zay le resantsika foana hoe fanapa-kevitra tsy fanapa-kevitra moa zany ny anaran'izany tsony fa dia hoe resaka afanapo mahita an'le olona marobe tsy mataty an'le olona marobe dia mampanantena zavatra efa nitenenina foana araky ny teny malagasy le resantsika namana teo aloha rehetra moa zany dia hoe neny tratra tsy lavo nefa avindray rainy labe rainy be an'lana rainy labe mety daholo zany fa le zavatra tenenina isan'andro san'andro le resahan'ny filoham-pirenena ny zavatra efa faheno isan'andro san'andro ary efa miteny fotsiny ianao hoe raha ohatra moa zany olona mona moa zany journaliste eo dia efa tsy hitanitsony zavatra atao fa dia raraka fotsiny sisa ny iviny satria inona raha zavatra ho ataony eo
le filoham-pirenena zay eritreretina fa olona homme de parole, olona mitanina ny teny nomeny dia inona? Olona tsy mainy zany amin'izany hoe homme de parole zany, tsy mitana ny teny nomena zany, fa itiny anazy moa fiteny nozy izy hoe zay teneniny dia tanterahany, zay mpanatenainy dia tanterahany, fa ny azy zay ampanantenainy dia tsy tanterahany. Samy hitantsika zany ny resaka izy fa hoe anao an'le pipeline indray moa zany, iny efa tenentsika omaly ihany koa hoe zany pipeline zany ange efa nisy foana zany ary indreo mpamatsy vola reo efa tamin'ny 2024 nisy fitokanana n'io pipeline zay natao ary mbola hoe noitarina ary tsy tokony fampirehare mihitsy ny amin'ny zavatra rehetrarehetra ataon'ny mpamatsy vola avy any ivelany. Ny misaotra no ataontsika andreo mpamatsy vola avy any ivelany. Misy mantsy ny miresaka tatoato zay hoe manenjika andreo mpamatsy vola avy any ivelany hoe efa ela be nareo namatsy vola tsy hita ihany ny zavatra mivaingana amin'ny faritra atsimo iny lasa créer esprit d'assistanat zany hoe lasa manao mamboly toe-tsaina miankin-dolava andreo olona ny faritra atsimo any. Ny tenako eto dia anisany resaka n'izay zavatra zay satria misy programan'asa zay ataony reny mpamatsy vola ny ivelany reny. Tena hoe ny mpamatsy vola avy any ivelany no manao ny asa tokony ataony fitondram-panjakana. Raha tsy misy andreo mpamatsy vola reo tsika tsisy nininina miangana any ary tsisy mininina atao any ary tsisy fanampiana zay azo atao andreo mponina any amin'ny faritra atsimo iny. Mety marina ny rehetreritra ny sasany kanefa amin'ny ankapobeny ny volonté politique ny fitondram-panjakana mihitsy ny tsy misy anka mijapy zay projet zay vinavina nasa zay ataony reny mpamatsy vola ivelany reny zay no ataony mpitondra fanjakana. Fa raha tena hoe mifantoka tamin'izany fampandrosoana ny faritra atsimo zany izy dia hitatsika ny anatin'ny teti-bolam-panjakana hoe zao vola 1000 milliards iny resaka plan Marshall iny ange 1043 milliards d'ariary azo ny fitondram-panjakana atao tsara manokana vola ohatr'ireny tena hoe ho an'ny faritra atsimo fotsiny raha manana n'le volonté politique izy anao an'izay famonjena ny faritra atsimo zay. Fa io mbola resa be foana io raha ohatra ka tsy eo anatin'ny teti-bolam-panjakana tsy misy nininina averiko eto tsara efa tapitra ny fampiarana ny LFI manomboka atsika amin'ny teny zao LFI 2021 teti-bolam-panjakana 120 fa efa hiditra amin'ny LFR 2021 tsika teti-bolam-panjakana asina fanovana misy fikitihana zany ao anatin'io. Dikan'izany mampandradrisa fotsiny raha ohatra ka iresaka hoe volam-panjakana no entina nanao fampandrosoana ny ivelany any amin'ny faritra atsimo iny fa ny volany avy any mpamatsy vola avy any ivelany zay omen'ireo no entina manao an'izay asa tiany ataony any amin'ny faritra atsimo iny ary asa efa mandeha io moa zany dia tratra indray aloha zany le filoham-pirenena omaly satria nanao fanambarana ny USAID any anatin'ny pejiny any anatin'ny tambajotra serasera any tena nanao fanambarana mihitsy ny USAID hoe raha izao zavatra mitsanga izao any faritra atsimo io dia tena atahorana mihitsy mandrabatapitry ny taona zany tsy fanjariana ara-tsakafo zany sy ny ahitany satria inona ny zavatra mahatonga anazy miteny zany le fitondram-panjakana tsy nanao ny asany. Tsisy nininona vola natokany fanjakana ho an'izany faritra any atsimo zany. Tsy misy resaka fotodrafitrasa zay ataony fanjakana miala ny volam-panjakana zany. Averiko eto foana zay resaka zay satria le oeraoera matsiny atao foana isan'andro san'andro zao kanefa ianao tsy manao ninina fa mijapy ny ataon'ny olona. Lasa ny programany mpamatsy vola no lasa programa mpanjakana nefa ny zavatra mifanohitra an'izany tokony izy hoe ny fanjakana no manao programa anasany ary manao ny tetikasany dia miantso ny mpamatsy vola hoe apio izahay ianao an'ity zavatra ity. Anika le mpamatsy vola sady manenjika ny olona tsy ampy sakafo ny zaza amam-behivavy ny vehivavy bevoka zany ny tena vonjena maika satria tena hoe mila fanampiana ara-tsakafo fa le fitondrana aiza zany ministera mponina zay misahana mponina zany inona mba asa ataony eto moa zady resaka eo andalany mpanaovana ny impression na hoe
maka ny tatitra rehetra zay entin'ny ministera tsirairay zay alefa eo amin'ny antemeram-pirenena satria ao anatin'ny fivoriana ara-potoana ny antemeram-pirenena amin'izao fotoana zao dia anjaran'ny gouvernement no manao tatitra zay asa nataony tamin'ny taona lasa amin'izao fotoana zao fa mampime be ny zavatra mitranga satria moa zany visioconférence no anaovana an'izay tatitra zay dia mampime mijery an'le tatitra rehetra ny hoe mandeha daholo ny ministera rehetra fa misy ministera tena mampime ao tena mampime ao sara raha misy zavatra ambara izy ao anatin'le tatitra ny sary ny atao BDB dia ny selfie moa zany mitoy ihany sary ny atao BDB zara raha misy zavatra ambara satria hoe zay ny tatitra vita zay ny asa vita ny tameritaona hoentintsika eto daholo io dia iresahantsika eto sady manao tatitra izay hoe reto ary ny tatitra nentin'le ministra tsirairay fa dia imentsika eto fa tsy vita ny ime fotsiny fa tena ho tezitra satria fampandriana drisany zavatra BDB tsy mifanaraka amin'le programme anazy le PGE nentin'ny prime ministre nentina atao amin'ny antemeram-pirenena ny zavatra atao fa io moa zany samy tsika efa samy mahafantatra hoe tsy mahafantatra hoe misy fanjakana veto sa tsisy fanjakana misy ministera veto sa tsisy ministera misy gouvernement veto sa tsisy samy mamaly an'izay tsika rehetra fa zay zavatra zay no hoentintsika amin'ny fotoana mamety anazy satria eo andalany mpanaovana ny tatitra daholo ny ministera tsirairay fa le tena ministera tena hoe miinteresse tsika no hoentintsika eto daholo tena ampalalana anareo hoe zao ny zavatra misy fa noeraoera ataon'ny filoham-pirenena hafa ny tatitra ataon'ny ministra zavatra hafa dia mifanjevy daholo izy rehetra ny filoham-pirenena ry tsy mitsahatra manao an'izao angano sarira zao hoe anao pipeline anao an'izao hoe ny rivière efa ho nina moa zany le ina ny anaran'ny rivière renirano efa hoe anaovana somana rano makary metana makany ambovombe dia hoe volany tena volam-panjakana no anaovana an'io dia ijery isika ao anatin'ny tedi-bolam-panjakana marina vezany zavatra resahana zany anao an'izany fifatariana rano zany amatsy an'izany tanimbary sy tanimboly sisa zany aza be famatra re aza be famatra ary azy oka le fanaovana abobo any vahoaka malagasy fanomezana bobo an'le olona tena hoe fa anatin'ny fahisarana tanteraka oka zay resaka miresaka tamin'izany fotoanandro zany ake tsisy tsy niresaka zany hoe ny mandrare zany tamin'ny fotoanandro ny hoe manomboka eo mandrare ka hatrany sampona ozy izy dia hanomboka ny asa manomboka tamin'ity taona ity tsika efa volana jona io dia hitatsika eo zany zavatra zany ohatran'le RN 44 ihany io efa tonga eto ihany koa namana député fidèle satria miresaka RN 44 arabaitsika izy tonga eto amin'ity plateau eto amin'ny studio ity dia anao ping pong ndray zay menada manomboka eto ihany koa zany fa araky ny voalazako teo ia hoe marobe ny zavatra tsy hoe marobe kory moa tsy maro le zavatra nampanantenainy le filoham-pirenena tany fa zavatra efa teo ihany mbola ampanantenainy fa ny taona indray fotsiny no miemitra ary averintsika eto tsara roa taona sisa ny anatsika anazy raha ohatra ka tratratra amin'izany roa taona zany fa rehefa ho avy le fotoana rehefa ho avy le fotoana iresahantsika hoe tena io fa latsaka le manga loa na le manga masaka loatra dia tsika mifampiresaka eto indray fa aleo aloha meko ny fidèle aloha ny fitenenana dia manohy indray avy eo miaraba maître antra raha zava-manatsoa miaraba atsika rehetra manaraka ny fandarana miara-manonja amin'izao atoandro izao manantitra foana ny firariatsoa atsika rehetra zay mbola marisarisa ara-pahasalamana noho ny valana retina covid-19 mbola tsy mitsahatra mandripaka ny praitanrazana ny valana retina ary tondrana foana ny teny fampiononana ho atsika rehetra izay manaraka an'izao fandarina izao satria dia mafy tokoa zany mamoyavana zany ary ilay izy be da be amintsika no efa mitandrina na dia mitandrina aza dia mbola lavon'ilay retina ihany ary zay ny tena hita hoe tena mampalahelo sy mahonena ao anatin'ity tranga ity satria arakaraka le toe-batana koa ilay retina misy ny matohitra azy
fa misy dia tena tsy matohitra mihitsy raha sendra ka sanatria mahavoaray an'izany valanaretiny zany dia makahery andreo fianakaviana rehetra reo isika eto miara-manonja resaka n'ilay tany atsimo ianao teo tsika manko rehefa miresaka eto honorable dia mitondra karazana fanamarinana foana na amin'ny alalan'ny sary io na taremarika io na zavatra misy na oronan-tsary io dia misy tranga ohatr'izao ny seho ny mpiara-mombonantoka amintsika io dia efa nitenentsika teto izy omaly tsika le nteny afopenge politika dia ny olona koa zany mijery atsika izy hoe inona ny ataon'le fitondram-panjakana raha ny resaka kere efa lava be zay nentina teto zay mikasika ny FSS zany hoe ilay aratonaina ho an'ny fianakaviana sahirana matoa zany nomena anarana hoe ministeran'ny mponina sy ny fiahina ara-tsosialy ilay ministera dia nisy dikany tao fa tsy nareo moa nanangana an'le anarana fa nareo nandova fotsiny tamin'ny fitondrana herajonary mampeda tsy fantatrareo koa ngamba nidikan'le hoe ministera mponina sy le toyny hoe sy ny fiahina ara-tsosialy zany hoe miahan'lay mponina miahan'lay sosialim-bahoaka zany nidikan'izay dia navita ny fitondrana teo aloha zay ndray tsika efa miverina maka an'le référence manao le fampitahana amin'le fitondrana teo aloha navita nametraka ny aratonaina ho an'ny fianakaviana sahirana io dia ianareo tonga aty arina milaza fa hoe tsy nanao ny teo aloha ianareo ny tsy nanoy fa tsy ny teo aloha ny tsy nanao satria le vola eritreretinareo hoe kitapilatsaka avy any an-danitra angamba dia ataonareo amin'izay tianareo naovana azy tsy zany noho izy fa misy dikany io matoa nomena an'izay anarana zay ary nahazo fa matsimbola tamin'izany ny faritra Tsimonosy na tonga ny kere tsy nahazo vahana tsony tany Tsimonosy na andritra ny fitondrana herajonary mampiana zay ny lovainareo fa rehefa aveo amin'izay ianareo moa servô dia hafa mihitsy ny fietreretanareo an'izany hoe fiahina ara-tsosialy zany dia zao nareo vao milaza hoe hitondra ny tisy ty dia ny teny tao anatin'izy hoe atao amin'ny RPI ressource propre interne zany le izy dia gakitsika hoe zavatra omeny mpamatsy vola famatsim-bola mazava be ve dia itsika hianan-kendry anao an'le izy ary tsy vitany hoe nomeny ny mpamatsy vola ny mpiara-mombonantoka mbola tsy miala fa manaraka atsika sainginareo no tsy mahay miara-miasa amin'ireny olo ireny dia zao ny zavatra nisy noeraoera ngia président anao an'ity anao an'ry anao an'izao dia nitongavany amerikanina io le sary jesy le misy sarin'ny président Rajoelina sy lay masovo amerikanina mitambatra io aloha lefa tsika kely aloha sary io misy sary anankiroa eo misy saryn'izy roa eo tany avoloa io hita ve sary faraparana alefako amin'jesy ao izy dia misy soratra io nitsipiatsika le soratra eo amin'le sary ny soratra eo zany dia hoe anome fanampiana mitetina 7 tapitrisa $, ho an'ny gouvernemanta malagasy avy amin'ny gouvernemanta amerikanina ry zareo ho fandraisana anjara zany amin'ny zavatra rehetra tao any atsimo maharaka tsara le olona dia misy zavatra be da be zany ho apetrany eo misy fanatsarana ny lafin'ny fidiovana sinsisa ny raha ny fisotro madio fa ity ny tena zava-dehibe nitsipiatsika le izy eo ambany eo avy amin'ny alalan'ny tetikasa izy izy tatan'ireo mpiara-mombonatoka amin'ny USAID zay tsy iza fa ny PAM dia ny UNICEF ary ny CRS ny katolika zany izy tsy niteny hoe omena amin'ny ministera mponina na omena ny secrétaire mpanjakana mety diny zandary na omena ministera rambahiny fa reo mpiara-mombonantoka amin'ny USAID ny USAID satatsika hoe rafitra eo anivon'ny masivo amerikanina izay miantsehatra ao amin'izay resaka sosialy zay dia
mazava be zany fa misy dikany matony teneniny hoe omenay le fandraisana anjara fa ny mitatana azy dia ireo mpiara-mombonantoka amin'ny rafitra eo anivon'ny firenena amerikanina fa tsy ny rafitra eo anivon'ny gouvernemanta malagasy. Mazava tsara le zavatra mipetraka ao anatin'ilay zany hoe matony olona manao an'izay misy raha donko any, misy zavatra efa tsinjony hoe tsy mipaka any amin'le tena olona sahirana le fanomezana omen'ny olona efa nanomenge izy vary tsy toko tsy foroana mihitsy no nomen'ny firenena amerikanina avy amin'ny alalan'ny USAID ihany fa tonga moa le tamin'le resaka confinement iny nisy fizaram-bary taty fizaram-bary tary fizara mailo amin'izay ny olona tamin'ity ndray makaty allo zay mihitsy ny mazava tsara ny resaka ozy hoe zahay ny tantana an'ity fa ary manam-pahaizana ohatran'ny somary mampamamana ny olona dia napetrany mazava ny fitsipy-dalao mazava zany iny resaka iny fa ho hitantsika eo ny ianareo fa ny en'ny olona efa mazava efa napetrany vola ary efa napetrany hoe iza ny tantana azy ary io tonga io rehefa ny olona manao tsisy an'izany hoe tsy tody any amin'le anaterana anazy zany tonga ny hatrany amin'ny farany kely indrindra io ary reo olo reo ny andeha hoany hitanao hivezivezy eo amin'izay dia ho difitra indray renareo dia nareo zany zao hiteny hoe anao nareo ve manana 40 millions de dollars voatotonareo any amin'ny RPI ny RPI atsika omea koa rehefa avy eo zay moa le tenentsika maly maître hoe andonko eo mentsika le izy hoe ohatry ny ahoana fandeha n'le tetibola mba hahafahan'ny olona matakatra zany ohatry ny ahoana fandanina ny vola miditra io dia amin'izay ny olona afaka mamina vina hoe tokony ho voaloka ile karaha mampiasa mpanjakany tokony ho voaloka ile karaha manle mpampianatra ny université tokony ho voaloka ile vatsym-pianarany fa maninona ary reo ny tsy aloha dikan'izay misy lahara-pahamehany lay mpitondra fanjakana zany zay hafa mihitsy ao noho ny lay sosialy zay zany le diatsika apetraka ao anatin'le izy dia andao tsika hiverina any amin'le resaka tetibola amin'izay zany satria efa hitatsika iny aloha le hoe ny amerikanina no tonga aloha any atsimo fa tsy ry mambahoaka zany ny olona tonga dia vonina ny olona tsy miandry ela aminao zany izy fa tonga dia lasa izy ko zavatra izy nga mianahana aminao zany ny azy zavatra efa fatany tokony ataony dia fa tonga dia ataony tsara akitsipony azy hijery amin'izay tsika amin'ilay fampitahana fidireketra amin'ny resaka tombana amin'ny alalan'ny tetibolam-panjakana izy tsy jereo le tableau misy an'izay soratra zay ao hoe fampitahana ny fidireketra amin'ny tombana LFI 2021 dia teneny jasy rehefa ohatra ka vonina le izy anomezantsika azy ao efa ao ve kely sisa hoe jesy koa tsy maintsy maninjinenjika ke ao efa aony ka lasitsika ary zao zany le fampidiram-bolantsika milliard ariary etony resaka na sitsika précision tsara zay fa maly makotsika tratran'le dollara kely mifamadika iny zay ny alana tsy mibeda be milliard ariary etony resaka jereo tsara raiky amin'ny roapolo sy roa arivo ty tetibolam-panjakana raiky amin'ny roapolo sy roa arivo azavaiko aloha zany hoe mivory ara-potoana indroa zay solomam-bahoaka io ny voalohany aty amin'ny volana me zao ohatran'izao misy an'izao fotoana zao zany 90 andro io ny faharoa ary amin'ny faraparany volana oktobra 90 andro koa io le faharoa io dia anaovana ny fandaniana ny tetibolam-panjakana ho an'le taona manaraka zany le izany hoe amin'le taona hitsahana ty zany no mandany ny tetibola entin'ny fanjakana miasa amin'le taona ho avy dia tamin'ny volana oktobra tamin'ny taondasa zany tsika no nandany ny tetibolam-panjakana raiky amin'ny roapolo sy roa arivo dia manomboka ny volana janoary zany tsika no mampiasa ny tetibolam-panjakana io hatramin'ny volana desambra dia lasa amin'izay zany tsika jereo tsara fa misy eo hoe fampidiram-bola isam-bolana dia rehefa jerentsika le izy eo misy hoe volana janoary dia misy febroary dia misy mars dia misy avril dia volana mai farany dia nasiana eo aoriana hoe mbola estimation satria mbola tsy azotsika nitatitra avy eo anivo ministera fitantanam-bola ny fampidiram-bola satria mbola tsy tapitra amin'ny volana jona dia tombana daholo zany ny ambiny mandrapatonga any amin'ny volana desambra dia
rehefa jerentsika zany le izy tapo le bebe jesi azafady dia eo ambonitsika mahita hoe fampidiram-bola isam-bolana ny teto-bola mpanjakana raiky amin'ny 20 dia nanao tombana fa isam-bolantsika dia ampiditra 551 milliards d'ariary avy amin'ny alalan'ny etra rehetra fampidiram-bola rehetra zany ny etra ny rehetrarehetra sy ny taritariny zany fampidiram-bola mpanjakana 551 milliards d'ariary raiky amin'ny 25 milliards ariary zay ny tombany dia ny volana janoary tsika natafiditra 369 milliards d'ariary zany hoe zany tsy tratra lay vina lay tombana napetraky ny LFI 2021 zany ny volana janoary mbola tsy niditra confinement tsika teo sady izy teny aka efa confinement ndray tsika tam'zany mbola tsy niditra deuxième vague tsika teo ka mbola oera parti teo misy gap zany eo zany hoe misy vola tsy tratra eo zany mazava ho azy satria raha 551 milliards d'ariary izy dia misy gap na 182 milliards ariary zany io le hitatsika ery ambany hoe écart na prévision hitatsika ery amin'ny farany ambany ery satria prévision le natao maitsomaitso hoe 551 milliards ariary dia 369 milliards ariary nitafiditra misy elanelana 182 milliards ariary zany izy hoe moins 182 milliards ariary dia misy soratra hoe cumul recette zany hoe raha tambatra amin'izay zany izy isambolana janoary zany aloha mbola tsisy mitambatra aminazy dia mijanona 369 fa miditsika volana febroary ny vola tafiditsika tao anaty kitapo-bola mpanjakana ny volana febroary dia 3.7 milliards ariary 473 milliards d'ariary zany hoe raha tambatra zany janoary sy ny febroary dia natafiditsika tao anaty kitapo-bola mpanjakana 842 milliards ariary ny gaptsika zany rehefa jerena lay elanelana teo amin'ilay 551 dia hitatsika eo ambany eo le izy zay manko mila jerentsika tsara zany eo anatin'le izy amin'le écart satria eo ambany eo ny écart atsika ny elanelana zany ampitahina amin'le maitsomaitso fa tsy ampitahina amin'le mangamanga tsony zany hoe natambatra le vola tokony nampidiritsika volana janoary sy volana febroary maitsomaitso tokony napiditra 551 tsika febroary tsika zany tokony efa mapiditra 1102 milliards ariary nefa nitafiditsika tsy nisy afa tsy 842 milliards ariary dikan'izay ny elanelana zany le gap dia efa tafakatra 260 milliards ariary manaraka tsara tsika efa mitambatra le elanelana fa tsy elanelana le 473 tsony sy le 551 fa lay 842 sy lay 1102 no ijerevantsika azy zany hoe le roa volana mitambatra zany dia efa mahitatsika gap na 260 milliards ariary raha matosolombaboko ohatra zao le miresaka économie fa tsy hoe sy ny karazany miakatra kely dia midina kely dia sy ny karazany tongotsika volana avril ny volana ampidiritsika volana avril dia 478 milliards ariary 7.7 milliards ariary volana avril io raha tokony matafiditra 551 zany tsika mitombana dia tsy nafiditra raha tsy 478 fotsiny dia rehefa ataotsika ilay fitambaran'le telo volana voalohany janoary febroary raha fananao marsa moa tsika teo mbola sanao marsa akatsika 438 ny volana mars efa lasa tany amin'ny avril sady 438 ny volana mars zany hoe nidina raha pitaina tamin'ny volana febroary dia fitambarany zany janoary febroary mars 1280 milliards ariary dia ny tokony ho tafiditsika nefa raha nitombana 1653 551 fois 3 zany dia manome an'izay dia jerena ny elanelana efa tafakatra 373 milliards d'ariary zay zany ny gaptsika aty amin'ny volana mars miditra tsika volana avril dia tsy natafiditra raha tsy 478 milliards ariary tsika dia fitambaran'ilay efa bolana voalohany zany 1758 milliards raha tokony 2204 milliards ariary ny gaptsika zany ao anatin'io efa tafakatra 446 milliards d'ariary atreto zany
ny fampidiram-bola tao anaty kitabolam-panjakana ny tombanana tamin'ny LFI mbola tsy tratra foana, tsy mety mahatratra 551 mihitsy tsika. Tonga ny volana Mai, ny vola tafiditra tamin'ny fampidiran-ketra tao anaty kitabolam-panjakana 415 milliards ariary. Raha tambatra zany ny 10 volana voalohany dia natafiditsika 2173 milliards ariary, raha tokony 2755 milliards ariary araky ny vinan'ny ministèren'ny fitantanam-bola sy ny toe-karena. Ny gaptsika zany hatreo dia mahita miiba 582 milliards ariary. Chiffre réel io fa tsy estimation. Io gap io réel io zany hoe miainga avy amin'ny estimation sy ny réalisation dia mahita an'le gaptsika zany moins 582 milliards ariary. Dia eo le mahatonga an'le hoe manao fanitsina teti-boly tsika satria tsy tratra lay vina zany, mba hampikôlina an'le izy dia manao tsika fanitsina, dia manao estimation tsika hoe raha amin'io rythme andehanantsika amin'izao io zany ny tombanana dia tsy ho tratratsika mihitsy le estimation ny LFI 6616 milliards io le tombana, tsy ho tratratsika mihitsy io satria any amin'ny raha ataontsika zany ny rythme andehanana amin'izao fotoana zao le tsy mahatratra le 551 dia mahitsika 5300 estimation zany milliards ariary. No zany ny tomba napetrakitsika zany dia mety isy gap na 1316 milliards ariary. Dia any amin'ny farany taona zay dia zay mahatonga an'izy hoe raha manao LFR tsika dia miezaka le teknisianina zany sy ny ao anivo ministère fitantanam-bola hanitsy an'izay. Dia iny le hoentina eo aminay solombavam-bahoaka efa fotoana tokony ahitana an'le dossier zao fa mbola tsy aty ampelantananay solombavam-bahoaka io zavatra io amin'izao tsika miresaka zao. Na ny ministra nanao tatitra ary dia mbola nitatitra ny teti-bolam-panjakana nasipanitsina 24 no nresahany fa tsy nyresahany ny teti-bolam-panjakana 124 zay efa nanaovana réalisation zay nometsika zay no izy efa misy eo amin'izareo ngita remarque hoe fa tsy resahany le satria manino miiba tsinona le izy ka misy gapna 582 milliards ariary dia tsy miteny le ministra satria le négatif reny fa mitaditady le ina lesy le mba positif ao aloha zay ameo analo zay ho resahako fa tsy samy resaka négatif mihitsy. Fa tamin'ny andro président Marc Ravalomanana ne mahazo mijery nareo anivo ministère fitantanam-bola hoe jereo hoe taizany négatif dia ampitahaitsika amin'ny positif dia hitatsika hoe izany tena songadina négatif samy positif. Efa nentsika teo ny réalisation tamin'ny resaka nataony président Marc Ravalomanana tamin'ny fampidiram-bola nentsika maly zay. Efa nentsika teto ny fampirenana famerenana vola vahiny mbola ometsika rehefa avy eo ny taux de pression fiscale tamin'izany tamin'ny andro président Marc Ravalomanana ahafahantsika manao fampitahana zany hoe ohatry ny ahoany ty fitondrany ny cerveau ty satria ny cerveau no mitondra dia ny olona teo aloha zany tsy cerveau fa rehefa ampitahina ny zavatra ataon'ny cerveau sy ny cerveau nyen'le cerveau ndray ny positif fa ny cerveau négatif. Zay zany le zavatra misy iny nomenantsika iny le izy fa tsy maninona andao mentsika anazy dia sy ny taux de pression fiscale tamin'ny andro président Marc Ravalomanana jereo fa misy an'izay ao reny eo amin'le OGT any le izy dia misy hoe nataoko menamena le izy jesy eo amin'le hoe don recette fiscale dia taux de pression fiscale ao ahitantsika manko hoe ohatry ny ahoana ny cerveau rehefa miasa fa ery cerveau enjana be fa toy ny cerveau aloha fa andao jerentsika ny réalisation any ahitantsika an'izany. Jereo tsara mahitinareo ao mijerytsika fa io izy io ao taux de pression fiscale ino mitsipika menamena iny 2002 7,7%. dia miditra atsika 2003 10 miditra atsika 2009 10,9 dia miditra atsika 2005 2004 atsika 10,9 dia miditra atsika 2005 10,1 dia miditra atsika 2006 10,7 dia miditra atsika 2007
11,4 dia miditra amin'izay tsika 2008 monsieur le ministre mba jerekely ny tableau jerekely jeribol monsieur le ministre fitantanam-bola jerekely ny tableau 2008 13% tompoko ny taux de pression fiscale ny olona ny anao mavita 11% safiry le mban'ire zany efa tena avo zany a tsara zany a way zany a ny an'olona 13% tompoko etreto 13% tamin'ny 2009 tamin'ny 2008 zany a dia raha nytohizana zany zay réalisation ny olona zay raha nytohizana zany zay fomba fiasy zay aizytsika androany e lasa lavitra tsika e monsieur le ministre zany ny an'olona io tarematy tsy mandaingy io tompoko azafady a fa tsy hoe zahay ny namorona an'io fa napetraka eo mihitsy le sigle anareo io e nareo io ary amin'ny sisiny ary hoe tahirim-bola-panjakana io mangamanga be amin'ny sisiny io le logo le site ny tahirim-bola-panjakana io mazava be amin'ny sisiny akavanana farany akavanana andria farany ambony io tsy zahay zany namorona an'io ary diso io raha diso io fa mazava be 2008 tsika taux de pression fiscale tamin'ny fitondrany président Marc Ravalomanana 13% tompoko 13%. Tsisy mazy zany ny économie raha matosolombavambahoaka tsy hoe manao kely azao na sy ny karazany fa tonga dia misy taremarka mazava io zay ny atao hoe économie taremarka no miresaka taremarka no resahana fa rehefa tsy resaka taremarka aza miresaka toekareny fa resaka ambony vavahady fotsiny reo va tsy miresaka taremarka io izy io mazava tsara nomena anareo hoe ino taux de pression fiscale promettre an'izay taminareo dia nametsika izy io le izy io tsy mamorony tsika eto fa ny zavatra avy eo anatin'ny site-ny ministera no entitsika zany hoe izy tomatsika sainy mpanara-baovao rehetra zany hoe ao daholo ingy io taremarka io e fa itsika ny mila mijery dia tsy ambakimbakainireo tsika amin'le oeraoerany izy io ny manao an'ity izy ny farany ambony ny amako ny zavatra tiako ho ampitainany amin'le mpanaraka atsika atao anatin'ny miara-mononja honorable dia hoe rehefa miteny le mpitondra fanjakana dia ohatrany hoe tsisy olona nanao nininina mihitsy tany alohany fa zareo no tena manao ary tena zao dia zao fotsiny ny zavatra petrakytsika hoe io ary ny an'olona dia avoainy ianareo zay fotsiny zay solombavambahoaka IRD zany ka iresaka toekarena dia angatantsika hoe amanaova fampitana avoay koa ny taremarka nataony fitondrana Andry Rajoelina na teteza mity zany na am'izao izy mitondro zao zany avoay hoe retony anazy ny réalisation dia atao fampitahana amina ataon'ny président Marc Ravalomanana dia hoe tena tsy namely mihitsy ny tamin'ny président Marc Ravalomanana fa ny anareo ny mety na tsisy namely mihitsy tany alohanareo ohatra président Rajoelina Rompianina fa ny anareo ny mety dia andao jerentsika fa ny taremarka tsy mandaingy io raha resaka toekarena no resantsika fa mazava be io izy io avoakan'io dia oka zay le miedinedina sy le hoe dedakisma tsy tiako zany ilazana azy hoe distoerana dedakisma distoerana ny anareo amatisakambo le amatisakambo nareo zany be loatra fa rehefa mba hiresaka anao monsieur le président dia miteny aminao zany tsika zao hoe rehefa hiresaka ianao mahazo midedaka ianao fa taremarka hoentina ary taremarka mitombona tsara taremarka hoentina dia apitray hoe ity ary ny anareo ohatra zao fa zahay afaka manao fanamarinana an'izany nareo koa mahazo manao fanamarinana an'izay tenena eto hoe diso le tenenareo fa tiany izy dia avoay ary mangataka mihitsy zay amohanareo an'izay ozy nareo tiany izy fa tsiny fa atreto io taux de pression fiscale nataony président Marc Ravalomanana tamin'ny 2008 13%. dia aizy any taux de pression fiscale nataony Andry Rajoelina avoay ary dia ifanatrihana hoe tamin'izao izy nanao an'izao dia hita amin'ny alalan'ny vola ampidiriny io hita amin'ny alalan'ny taremarka hoe ohatrany ahoana le izy dia zay zavatra zay no ilantsika an'ilay hoe aleo tsika miresaka toekarena hanaporofo-tsika eo amasony le vahoaka malagasy tsy mandadiarina zay ataontsika hoe reraky ny fitadiavana variana any amin'ny fameloma-tena dia ampisotroanareo azy zavatra tianareo hosotrony na CVO na inony na abobo na rezatra io rehetrarehetra
satria tsy anana fotoana tsony izy ijery an'izay dia anjarana le olom-boafidy ny safidiny tao anatin'ny maro no manao an'le asanay amin'ny mahasana solombavam-bahoaka anazy hoe itiry vahoaka malagasy solombavam-bahoaka amin'ny madagasikara zay neto tadidio zay ka tsy natao an'le distrika nandany anay fotsiny fa rehefa nlaniny solombavam-bahoaka madagasikara dia manome tatitra ho an'le vahoaka malagasy tsy akanavaka hoe tsy mahazo mihinana ambolony nareo fa mihinanareo a ny zava-misy tsara toerana iteny an'izany satria ny antony ao dia tsotra za isan'ny tsikerany président Carvalho ary za androany no mitondra n'le taremarka reto nge ny réalisation fa natonga ny fiarahana tamin'Andriamatoandro Rajoelina tamin'any dia hoe anao fanovana izy dikan'izay zany raha 13% taux de pression fiscale tamin'izany fotoana zany nefa mbola niteny n'Andriamatoandro Rajoelina anao fanovana tokony miakatra ambonin'izay le izy fa maninona tsy miakatra zay ny tsy niverenako any aminao tsony rahalahy satria haiko hoe tsy izy mihitsy le raha nataonao ka za nge mahay manavaka ny mety sy ny tsy mety za mahay manavaka ny foty sy ny mainty rehefa hitako hoe tsy izy ty fa be resaka fotsiny lasiko marsarera malaky zay le izy tsy atao marsarera le izy fa miala lalana dia misy hirany regislandy zay ombanao ka ombako aia tsy zay ombanao ka ombako zay lala mahitsy avao zany ombako hoe ato ro tena misy ny raha marina any am'izay marina ihany mandefa za tsy hoe zay tianao andehanana dia andehanako na dia fa hitako zao fa ho any amin'ny tsy mety hoe dia mbola andao ihany tsika zafady mbola hoentintsika eto koa ny resaka le taux de croissance iny zany ny hoentintsika eto izay zavatra zay satria nisy prévision zay nataon'ny banque mondiale tamin'izany hoe estimation nanomboka tamin'ny 2009 hatramin'ny 2014 angambany raha tsy diso le double chiffre prévision hoe taux de croissance tamin'ny fa iny moa zany nisy ny 2009 dia chute libre tanteraka tsika tao anatin'izay ao anatin'ny tsara mihitsy nitondrantsika nireny tableau reny satria be dia be le olona manabarabara hoe nareo ao dia miteny foana fa ty zany tena taremarka ary sérieux tena hoe zay zany meme zay eto mivanivany zay eto fa rehefa tena hoe fa matotra ny zavatra atao ity ary fa raha pitso raha afaka pitso manao le tatitra zareo na amin'ny visioconférence ao azy ianao rehefa namaky an'le izy fa lefa zareo anaty mail lany fa mampime tena mampime hoentintsika ty daholo hoe zao indray ny tatitra ao zany fa tsy misy resaka zany zavatra resantsika andrasan'le vahoaka zany mijery le ministère mponina zany dia resaka repas chaud servi zany hoe sakafo mafanana narosony tamin'ny olona zany no resahanao misy 4 million nalosony ho an'ny olona tena me mihitsy hoe tena mihevitra ny olona tena badraodra mihitsy ve reto ty ministère ty tena misy zavatra tsy eritreretinao mihitsy zany hoe tena tsy vitan'ny olona tao an'ny mpitondra tandritra ny 90 taona zany vitany zareo zao hoe mafy izy tena grave tena grave tsy haiko aloha fa mety cervelle ny ao anaty zareo kely ohatranisany abean'ny cervelle sa tsy resaka cerveau tsova tena cervelle mihitsy toy izantsika le taremarka jesy lalala tsy ny jesy lasa re tsika hanao an'le fampitahana le fampidiram-bolam-panjakana sy ny fandaniana anatiny zany tenena rehefa voniny jesy fa efa ao io izy io milliard ariary reheto ny resaka dia jereo tsara angatahako nareo zany tena anaraka nyity miadana tsara satria eto zany le tenenantsika hoe mampiditra vola lay fitondram-panjakana dia rehefa tafiditra le vola dia atao inona le vola rehefa avy eo dia natambatritsika zany le volaniditra ohatran'le teo zany nampidiritsika hatramin'ny hoe zao volana jona zao zany tsika io tena resaka karama tena 2630 milliards ariary eo le vola miditra io io le fampidiram-bola rehetra tsy akanavaka zany ny recette fiscale sy non fiscale mitambatra ao dia mandeha amin'izay le fandaniana volana jona raiky amin'ny 20 etiny resaka LFI zany ty mandeha ty dia mandeha amin'izay le fandaniana hoe inona moa zany ny andanitsika an'le vola miditra ao anatin'le kitapom-bolam-panjakana ahitantsika hoe manana marzana firy zany io fitondram-panjakana io ao anatin'ilay zavatra zay ataony dia ny karama tao anatin'izay zany ny kajitsika mandany 1350 milliards ariary
zany hoe efa alanareo ao anatin'io 2630 io zany zay le hoe 1350 milliards ariary zay de misy zany ny atao hoe opération courante io zany misy hoe transfert indemnité neny aty amin'ny solomamboka zao sikajiny indemnité ny mpampianatra sy ohatran'izany biens et services de misy ny transfert le transfert zao ohatra ny jirama raha mandefa volany izy ohatra ny fitondram-panjakana hoe mandefa volany amin'ny jirama na ohatran'izany transfert reny ohatra zay zany le fandaninan'le volam-panjakana zany misy karazany maromaro zany misy transfert misy indemnité misy biens et services de rehefa kajina zany io dia 700 milliards ariary de atambatritsika zao le 1350 sy le 700 milliards ariary efa 2050 milliards ariary zay miala amry 2630 efa kelikely tavela efa 600 latsaka zay sisa de midina ndray tsika manao fanefana trositsika satria tsika mindram-bola mpamatsy vola io de tsy maintsy aloha io fa raha vao tsy aloha atsika io de mihidy ndray ny robinet de vao metsika tsy mahazo de tsy maintsy mamerina zany tsika amin'ilay findramam-bola zay atao io le hoe mindram-bola amin'ny banque africaine momba fampandrosoana tsika de zao ny tahany zanabola zao taona no amerenana azy de io le ao anatin'le hoe famerenana trosa io misoratra eo hoe mamerina trosatsika dia ny trosatsika zany eo amin'ny 160 milliards ariary manaraka tsara tsika de ny ambon'zay zany io napetraka eo ambany io hoe RPI misy 420 milliards ariary zany io de i 420 milliards ariary io zany tsinjarainy lay fitondram-panjakana entiny anaovany hoe tokony manao an'izao izy tokony manao an'ry izy tokony manao foto-drafitrasato izy de nefa raha vadika reo dollar zany 420 milliards ariary zany de ataoviny kajy de hitanareo hoe 4 millions de dollars moa zany sisa le 420 milliards ariary de inona ny vitany ao anatin'lay ataontsika hoe foto-drafitrasa mabe oeraoeran'le fanjakana de zay mahatonga le fanjakana rehefa manao de hoe sekoly manara-penitra EPP manara-penitra braona district trano CSB satria reny tsinona kelikely le vola anaovana anazy de azo atao betsabetsaka de hoe tsisy district adino mihitsy eto fa le vola tonga any am'le district rehefa tonga any de mba jereo hoe ohatrinona kay de miaingy avy amin'ny RPI ananatsika io fa ny mahagagatsika zany de ity am'izay fa maninona no manana RPI tsika io reo ny resaka karama zany kajina mihitsy retretiredolo maninona mbola misy menimenina hoe tsy azo ny karama ny mpiasan'izao tsy azo ny vatsim-pianarany ny mpianatra rianany efa voakajy ao anatin'io daholo zany rehetrarehetra zany raha sanatria izy tsika tsy tafiditra ao anatin'lay kajy ny fandaniny zany mbola misy le 420 milliards ariary ao le RPI de maninona zany no mbola misy trosa le fanjakana hoe misy vatsim-pianarana tsy voaloha inona zany mampitarasoko de zay le teny antsika hoe le lahara-pamian'le fanjakana dia le moeraoera fa tsy le mijery aloha hoe misy olana ara-tsosialy tokony hovahana nge eto e ka raha misy le vola tokony hoentina manao an'izay de maninona raha vahana le olana ara-tsosialy mipony fa nahanao CSB dimanjato ary nareo fa misy olona tsy misakafo tsisy rarahiny an'izany na ho atsarainareo manjelatra ohatrina brao isaky ny district 720 am'zato fa misy olona tsy mandray karama tsisy rarahiny an'izany na ataonareo mitsangana amin'ny fanatanjahantena rehetrarehetra mitsangana moa koa ny fanatanjahantena na ataonareo mitsangana amin'ny fanatanjahantena rehetrarehetra fa misy mpianatra tsy mahazo vatsim-pianarana tsisy rarahiny olona an'izany zay zany le atao hoe mitondra firenena mba samy teanao an'zao daholo reo mpitondra reo fa io arakaraky ny ozabe ny zavatra atao fa tsy matikambo nefa aveo tsy mahavita miany ara-tsosialy mbahoaka zay ny problème tsy maintsy hitondratsika nio taremarika io ahitan'io miena zany eo am'ireo mpitondra reo mieritreritra sahady izy an'lay
fifidianana manaraka fa tsy mieritreritra izy hoe inona mahazo anao androany satria ianao efa mifidy anazy de efa tsy rara intsy anao efa lany izy fa manambomboatra indray izy an'ilay anaovan'ny propagande aminao amin'ilay fifidianana manaraka itenenana hoe nanao fa tsika eto de mametraka hoe raha ohatra ka tsy ataon'ny lahara-pahamehana ny sosialinao raha tsy ataon'ny lahara-pahamehana ny karamanao ny fandoavana ny karamanao ny tokony ho fampiakarana ny karamanao de hoy izy tsika hoe tsy azo andeherana noatran'izany satria tsy mijery ny mahaolona fa lasa variana mijery ny tombontsoa manokana zany hoe mijery ny zavatra zay mampetipety azy sy ny mampetipety ny hoavy politika iny zay ny jereny de zao ary ny zavatra ataontsika amin'izay rehefa jerentsika io jerentsika zany lay tombana eo ambany eo le izy misy estimation na RPI eo any amin'ny fiafarana ny volana décembre 2024 de apetrakitsika le izy hoe 840 fa raha lay ao anatin'ny LFI zany jerevana dia mahititsika raha ohatra ka tsy manao fanitsina zany izy satria tsika mahita an'le hoe misy gap le izy fa raha manitsy izy zany de miovy zay fa raha tsy manitsy izy dia 2030 ny tokony tombana zany de nefa ny fahitantsika azy zany atreto raha amin'ny rythme mandeha io de 840 ny azo milliard ariary ary amin'ny farany volana décembre zany hoe zany ny RPI atsika ary fifarana amin'ny volana décembre dia 840 milliards ariary raha tombanany LFI 2021 ho 2030 milliards ariary iny zany le revireviny zareo iny le nofinofindry le miso hoe amin'ny fifarana taona 2024 ny RPI atsika dia mahatratra 2030 milliards ariary ressources propres internes ressources ino fa nazava efa maharaka dolo am'izay le olona zao ka efa makopikopy le fanafoezanteny am'izay satria tsika fa mamerimberina an'io foana avela koa izy hiasa tsara koa ny sainy maître zay zakafeny le toekareny dia raha tafidiny zany 2030 io de mahazo manao le nofinofy tahina am'ilay vina zay nataony tao anatin'ny teti-bolam-panjakana 2024 dia tsy ampy 1190 milliards ariary zany ny fampidiram-bola hatratrarana an'le RPI ny vina vinaina tao anatin'ny teti-bolam-panjakana 2024 etsika itenenana zany eto hoe négatif ny réalisation an'zareo par rapport am'ilay estimation zany le prévision izay nentiny teo anivony solombavam-boaka tam'zany zay mpanohitra mibarabarain'le ministre mihitsy hoe mangalana reo taratasy stylo fa zao io andro any zay monsieur le ministre mahita mihiba 1190 milliards ariary tompoko ny RPI anao raha mijanona amin'ny LFI tsika ary amin'ny volana décembre de milaza fa mbola mavoy ary ianao am'zany antsika indray no mitendray zao hoe mangalana ianao stylo taratasy indray ovay le formule fa diso anjarana ianao zao mba miteny anao mangalana stylo taratasy diso zay raha diso amin'ny taremarika hoentina io sarotra be zany tinge tsitsika nanao an'ity le estimation kosa aloha itsika manao anazy zany hoe tazomitsika le moyenne hoentina zany de iny tazomitsika anaovantsika le estimation fa io estimation io tsy lavitra io satria tsy ohatran'le anazy le hoe 4,5% tsika taux de croissance iny tsy ambiky mikipy iny tsizy iny tena tsizy ny mpamatsy volatsika efa manombana hoe manombana izy mbola tsy mahazo ny taremarika rehetra ny banque mondiale nandroany repère mombinantiko amitsika zany mpamatsy vola de efa manombana izy hoe ny taux de croissance anareo zany raha farany afaka nareo 2% zay nomeny tsy delona ny teny an'izay tsy maître ianitra ny teny an'izay tsy tetao miara-manonjy zay no foronina fa ny mpiara-mombinantiko amitsika ny mame hoe 2% io ianareo androany mbola tsy manitsy ihany hoe le 4,5 tompoko tsy tratra mitely le premier ministre 4,5 ony tsy tratra fa 4,3 alatsaka anjekako misy azay fiteny zay te anjekako rehefa neta Tananarivo manao an'izay taitra izy zay any ata matavy ata de
We aren't only for people, we are for raising generations, turning today's ambition into tomorrow's reality. Not only for business, but for the future, which is why we've invested over 50. fa tena hoe eo izy miandritsika zany le fer eto hoe za mo gaga am'le izy hoe mbola tsy tonga amintsika foana le izy androany ka iny tsy maintsy atao tara foana am'izay kaikana mandanina zay le kariziny tsika koa nge eo ary izy présent sur place le solombavam-bahoaka mahita ze miteny hoe aleo ty lanitsika malakilaky fa inona moa nilana am'ty fa ndao ty lanina any fa lany andro maika ody zala maika fa zao izy maika andeha anao 26 ny tanàna an'izao raha vao mandaly fotiny nefa vision tonga de lanio izy de zay soratanareo fa zahay kosa nefa etsekilan zany na inona ho soratanareo ao izahay de tsy maintsy mitondra ny zavatra azo tsikaraina ao anatin'le izy mba tsy hinanany le voaka malagasy amboliny satria zay ny asan'le solombavam-bahoaka mitondra ny atao hoe fitsikarana ny asan'ny fahefanam-panatanteraka ary mampafantatra voaka zava-misy marina hoe ty kosa tsy araky ny tokony izy ity araky ny tokony izy ity zavatra ty tsy mety ity mety fa tsy mahazo atao tompotrano miono zany nareo fa raha nareo tompotrano miono de namany tsisy solombavam-bahoaka eto ary zay nefa tsy vitany hoe solombavam-bahoaka fotsy fa solombavam-bahoaka dia mifanoherana mihitsy zany hoe le mitsikera efa asanay le mitsikera ny asan'ny fahefanam-panatanteraka fa mbola manampy an'izay le mampanohitra anay zany hoe mbola mitsikera avoroeniny zay de tonga mihitsy zay amin'ny angady sy ny arina ka mbola tsy ty kosa aloha mbola tsisy nanao ohatra ty tsika ny afaka miteny hoe mbola tsisy nanao ohatra nataontsika hatramin'izay ny solombavam-bahoaka ihany teo aloha teo fa le fandarana koa moa zany mamevana atsika fa atsika mitondra an'izay fa zavatra ohatr' zany tokony hanaovana tatitra nefa rehefa manao tatitra sarotra mamoaka an'izany zavatra resahana zany rehefa hoe vahoaka be micro fotsiny eo tsy misy fitaovana rehefa fotoana manaraka indray zany rehefa manao tatitra indray tsika de asitsika écran géant lasa écran géant asika vidéo projecteur de écran géant tena géant be mihitsy ahafahan'ny olona mahafantatra ihany koa hoe ay ve ohatra zao le zavatra fanresahana lava ao anatin'ny teti-bolam-panjakana ty tsika zany rehefa miresaka de ohatrany hoe dans le vide ny fiheveran'ny olona an'le izy de ohatra zay koa le mpitondra fanjakana rehefa miresaka miteny izy miteny de ohatrany hoe tsisy profo ahafahana mitsikeran'le izy sy ahafahany tena miteny hoe tiany zavatra marina fa zao tsika efa voatra ny teknôlôjia de afaka misitona zay zavatra tokony sotomina de mitsikera ary efa mitondra profo ihany koa tafiditra ao anatin'ny fotoanan'ny fanaovana tatitra tsika hoe atao anatin'ny fandarana teo fa miandro ny zavatra resahany resahany Richard Popman zany tena andrasantsika tena miandry anazy mafy mihitsy tsika hoe inona ny zavatra hoentiny ao anatin'ny teti-bolam-panjakana asiana fanitsina io satria be de be fampanantenana efa vita efa tokony efa mivoaka zany le izy zao fa io zany de miandry fotoana farany ho avy zao ny fety-pirenena raha amin'ny afaka 10 andro 25 juin tsika moa zany tena manao fety any tanàna any 26 juin manao matso amin'ity araka ny tenen'ny demolition man hoe any amin'ireny vonim-paritany ihany no misy matso toy izy namana député ny ambanivohitra fa ty adaly fety be io any ambanivohitra rehetrarehetra any amin'ny district rehetrarehetra any ahoana ny ferana fotsiny hoe any amin'ireny vonim-paritany reny manao matso de ahoana zany reny toerana reny ny olona efa miomana daholo ny fety ange zany fety-pirenena zany amin'ny toerana mahafinaritra rehefa mandeha amin'ireny toerana any ambanivohitra reny fety-pirenena fa no manana an'ireny tena misy malahelo mihitsy zao any am'le misy teoeraoera koge fa tsy raikitra le izy ho atsika moa zany tsy apetraka olana le izy satria tsy manakana atsika tsy hanao ny asa solombavam-bahoaka zay ny asa mpanohitra koa ihany fa zany rehetra zany le tsy nataon'olona tao anatin'ny 80 taona de fitahin zareo daholo de zay lay zavatra tena hoe mila fantatry ny vahoakantsika tsy mampanao tompotrano miono vahoaka za zao ohatra hitatara kely eto mety raha tsy manana lohevitra anao etiko ray aloha le manaraka resaka vato
maly andresaka vato mbola iverenako le nteneniko le ragovany Moromania ndeo avy eo aloha tapakely anao am'zay misy olona marary fo be mihitsy any amin'ny Moromania any tonga de mamaly hoe un hôtel avokatsika le sara avokatsika allo hitan'ny olona mihitsy tonga de aloha za tonga de zay ndraitsika io jesia zareo le ohatra misy olona reny fa tsika ity nge solombamboaka amin'ny Madagasikara fa tsy hoe solombamboaka ny le ohatra maintimainty iny le izy le hoe andry tsy haiko raha izy hitan'ny jesia ve io le publication le raha namana raha ndrianary vony andry de le anarako moa zany a tsy ohatry zao mifanoratra azy rahalahy razara mitokana Pierre ohatra mivato zay zany izy tsy misy idirany elahy za aloha teto mbola tsy nanao elany izy asiza de mba fantatry olona io za mahafantatra ny olona mba hoe zay moa zany mampalahelo am'le mpiara-miasa am'le filojena mamboaky tsy de azaza miteny izany tsona fa tsy de manao zareo moa hoe manambanimbany izy raha matosy mbamboaka maly nefa io zany anazy tonga de ity olo ty mpanolotsaina ny Ragovany Moromania zao zany mpanolotsaina ny Ragova zao ohatra zao fanjakany zao hoe tsy misy idirany elahy ozy izy aty Moromania fa na sefokotany tsy lany aty elahy za aloha tsy latsaka sefokotany any Moromania fa raha ilatsaka zavatra raha ilatsaka any Moromania zavatra tsy sefokotany mialatsiny ialako tsiny anaovana azafady mihitsy fa ny tiako tenena matoy izy misafoka be ohatra zao any am'le marary le ary anisan'le tafiditra ao anatin'le mazava ho azy ao anatin'le mofona vato le ohatra le mofona vato de marary mafy eto amin'ity miara-manonja ty hoe mampisokatra ny maso sy ny sofon'le tompona ndraiky fanjakana tsika ijery le Moromania de matsiaro voatohina de tonga de miakapofona be ohatra zao fa mbola nahazo fanampim-baovao aho maly hoe nomena vola amina miliara maromaro zany ny faritra Moromania satria efa taratara voavoatendry zany de tsy niaraka tam'le teo lomako nisy ale nahazo zao miliara hoe 2 miliara ariary zao miliara de niazo tonga de nitambatra le vola azony de anaovana fotodrafitrasy io fa inona zavatra ataony menimenina le mpandrarà zarazara 150 millions d'ariary zany le fotodrafitrasy nefa miliara ariary le vola eo miliara maromaro tsy ray tsy roa tsy telo tsy efatra fa maro zany matoa tsy efatra zany mihoatra ny efatra mazava tsara zay tiako teneny zay tokony tonga zany de mahavita hoe fotodrafitrasy anankiray ngeza be dia mba mampiasa fitaovana matanjaka kokoa le mpandrarà manoatra manao lalana de mba lalana tara ohatra ny makany Morondava zao ianao manao pavé zareo lava be manao goudron zareo ny faritra ny Menabe zany zay teneniko zay tsy fantatra aloha hoe 4 miliara ny azony fa zay ny hitako za tany Morondava teo tamin'ny fatiny biviny zany de nahita an'izay izy hitako zany de hoe io manao fotodrafitrasa eo atapy-tanàna zany zareo manamboatra fotodrafitrasa de tokony hoe zavatra ngeza ohatra zay zany le atao hoe zavatra manao de hoe mba zavatra lava ohatra zany fa vakivakiana tsikelikely de fotodrafitrasa atao amina borety izy le mpandrarà hoe borety ange izy izy ny fitaovana hoentina aminao satria 100 metatra na pavé ny atao 200 metatra na pavé ahoana moa izy ny ampidinanao fitaovana ngeza amina lalana 100 metatra 200 metatra na 300 metatra tsy afaka ampidinanao fitaovana ngeza mihitsy zany nefa zavatra tokony hoe raha le teti-bola ampelantanan'le faritra zany tokony avitana fotodrafitrasa ngeza ao anatin'le district tsirairay de mba hoe fitaovana lehibe no ampiasain'le mpandrarà fitaovana reny ange io zany de hoe miasa amina borety zay misy ten'le mpandrarà tamina izy misy marozoky de manao elana izy miasa amina borety velesy manao an'le fotodrafitrasa tena tsara tena reniko mihitsy izy elany resaka an'iny fa mba ampitao ty teneniko ty fa tena zay mihitsy zavatra misy ato ary io zany de misy hoe ianona ny tena omena vanao tsy te hanonona le anaran'le mpandrarà aloha fa miverimberina jereo marché an'io izy fa miverimberina ny anaran'io rangaha io mba azahoany io marché be da be zany zavatra misy ao anatin'le izy fa anjaran'ny tompona ndraiky mpanjakana no manamarina zany zavatra tenentsika zany miainga avy amin'ny zavatra tenentsika ty matoa zay mitena zany de misy olona manamarina an'le zany hoe misy olona manony zany ity le zavatra zay hoentina ho fantatrareo mba ampitao ao anatin'le miara-manonja le izy fa tena hoe marary anay ty mifaritra Moromania de mahazo manao publication manaraka indray anao rahalahy tsy manina vakitsika ihany ndray mamoaka anao de avoaka anay eto indray
hoe ty ndray publication andranamana manaraka fa zay le fanjakana tsy mieritreritry amin'ny zavatra ataony fandresahana ndray le moromani mbola fanampy le moromani zany zay fa mbola hiteny an'igny any aka mbola tsy tapitra fa mbola voazay fotsiny io fanampiny anakiro zay fa mbola apiko ndray izy rapitra hoe inona ndray no resahako dia iresaka kely le ambatondrazaka amizay fa lasa tsy ambikina anakanytasalofa toiziko tsy resaka moromani moa zany le fomba fitantanana eto e raha tsy misy olona midénoncer ohatry zany a tsy mahafantatra ny vahoaka manontolo vahoaka malagasy zany tsika zany nresaka amin'ity mifandara-miara manonja ty dia tena hoe vahoaka malagasy nresantsika era Madagasikara hatrany ivelany manaraka fandarana fa androany no mandalo amin'ny toby raha tsy mandrava androany no convoqué any amin'ny gendarme zany tadidinao le zandry nanao le nanonja be iny izy ivoan'ny covid izy tamin'iny nanonja be tamtambajotra serasera rahamasomanina le nanao de nanao révélation sady nanao dénonciation tena nanonja be izy tsy zakany aintsony le zavatra mitranga atao ministère fahasalamana taorinan'ny famoahany an'ireny nanaovany any révélation iny a no natsonany zay zany setriny le hoe manao dénonciation anao dia tonga dia miplonge rery ianao zany fa tsy zaka tsony le zavatra tsy mety ataony ao anaty ministère fahasalamana dia natsony zandary izy mbola voan'ny covid izy a dia zao zany efa sitrana somatsara arabaina izy sitrana somatsara dia natsony izy androany atao ankety mikasika an'iny zavatra nyresahany iny nahitany publication nataony rahalahany koa rahalahany ray tapo aminy moa zany nyteny any koa za satria efa fatany hoe inona zany zavatra mety miandry an'io zandriny io miresaka an'le centre de transplantation rénale io izy hoe tena mbola tsy mandeha amin'izay ozany koa izy satria efa tamin'ny andro nanaovana an'le ouverture des plis tsy nisy olona nanao soumission tsy nisy olona nametraka document zany teny hoe akan'io marché public io naovana le centre de transplantation rénale zany dia efa folo andro firy andro théorina zay vao misy olona manatitra chèque manatitra document miaraka amin'ny chèque moa zany manao dossier miaraka amin'ny chèque zay antidaté taorina be an'le fotoana le namaranana ny nandraisana ny dossier zany dia mbola efa tapitra zany le fotoana efa daty be tateorina tonga dia hita be zany le izy hoe mbola misy mikimaky indray ao anatin'ny tokony misy relance le izy zany raha ny marina dia rehefa tsy misy manao soumission rehefa tsy misy olona manio zao mandeha mangataka anao le agataka an'io marché public io a dia averina relancena mihitsy an'le izy fa tsy hoe any ambadimbadika any le izy dia iny fa kitrano transoky namanamana zany zany le resaka népotisme favoritisme zany zavatra zany ny anazy moa resahany hoe nanao faux usage de faux azo eritreretina daholo le zavatra resahana ohatrany fa ny tiana tenenina ao anatiny zany raha tsy misy olona ohatry zany dia tsisy mahafantatra zany ny zavatra mikimaky ataon'ity fitondram-panjakana ty tsika teto ange mitondra an'ireny tableau reny a ahitana hoe ohatrina ny vola miditra ao amin'ity kitapom-bolam-panjakana ohatrina ny estimation ohatrina ny zavatra vinavina zay napetraky ny gouvernement ao anatin'ny teti-bolam-panjakana fa rehefa mahita ianao théorina teo hoe misy vola lanilaniana fotsiny mandeha any amin'ny tsy tokony izy ny karama-panjakana zany ange efa charge fixe zany efa fantatra foana hoe zao ny karama-panjakana zao tavitro anatin'iny bourse mpianatra maninona aty amin'ny volana jona mbola misy olana be foana zany ny fanatanterahana ny teti-bolam-panjakana io dia meno bomba lacrymogène le mpianatra hitanao tamaraina iny dia zay ny setrin'le izy zany hoe rehefa mihetsika ianao mitaky ny zonao a dia petahana bomba lacrymogène vao maraina fa mila fantatra mihitsy tsika zany mila malala mihitsy nareo zany isoranay nareo rehetra zay miara-miasa aminay mandefa an'ireny message mandefa an'ireny proof reny fa misy olona zany mizaka antserany aina ao anatin'le izy tsy fantatritsika zay azo ny ravo rapitso rafakapitso satria mety hotaritiny lavabe io dia tazominy any tonga dia garde sanatry mivavany inga mba tsy hozay mitoby loatra tsy dia misy gavo loatra dia tsy fantatrao ina hoe rehefa mineny fa naveriny andro manaraka indray zany fa azo ny tazomina foana izy satria fantatrao fa déranger manotohina ny tombotsoany hafa reny zavatra reny dia tsy maintsy resahana rehefa tonga eto le izy a mamentsika ny fampimetsika ny fampahirezana ravinambinina ao anatin'izay sy ireo rehetra zay manao an'izany dénonciation zany zany manonja zany efa nisy dossier napetraky ny avokany teny amin'ny PAC teny Bianco
dia ho hitantsika hoe atraizany toy indray fa hatramintsika miteny zao zany dia tsisy toy any aloha fa mangingina le izy ampanginina aloha zany fa ho hitantsika hoe tsika no mitabataba eto mba ho fantatry ny olona zavatra mitranga. Misy ny teny anao hoe fa navoaka le tale général-ny ACM zay ko andro alina be iny hoe fa nalefa nody indray dia se zavatra zay zany mbola dia lentsika indray hoe aiza ho aiza indray mikasika an'io satria miditra mivoaka miditra mivoaka zay zavatra zay tena tsika hoe fa ahoana misy an'izany isikamo zay zavatra zay zany le mbola hoadiditsika lalina le izy hoe atraiza indray izay fandehan'izay hoe fa naninona indray nisinina mahatonga an'izay hoe efa ohatran'izay zany le izy fa hojerentsika aloha zany mikasika an'izay fa mila marinina kely zany le izy hoe atraizakatraiza zany fipetraka io zavatra io mampiororo angetsika eto mampiororo ny olona any dia iny tadio tsara fa taditsika tsara hoe nyresaka niny tale général-ny ACM iny tsika teto amin'ity fandarana miara-manonja ity dia nidoboka izy ny alina iny maraina izy dia navoaka navoakana rehefa nody dia avy eo mitsitany le mpitondra tsony zay natao tao dia hoe navoaka izy aloha nanao passation tena voaka indray fa zao indray izy malaga raha zao sady indray koa izy dia voaka nefa mbola inona indray ny sasany mbola le pirina kely mbola any amin'ny fonja hatramintsika miteny zao ka zay le hoanaovantsika fanadidina lalina mikasika an'le izy maître Andra Zavamanantsoa hoe aloha raha tsika akaiky indray le raha DGN ACM fa ohatran'ny betabe moa zany raha mbola tokony arahantsika akaiky hoe tena mila adiditsika akaiky mihitsy fa miandriandry karazana fanamarinam-baovao maromaro fa tsika dia miakatra eto indray zany reny atota taratasy reny raharaha zay mahabe resaka tao ao reny zay ohatra hoe tokony hitondrana fanadihadiana amin'ny fandarana ohatra nytony satria ilainy vahoaka koa mahafantatra amin'ny marina ka hatramintsika miteny zao aloha ny any Afrika Atsimo mbola migadra any ny anankitelo le volamena mbola any iny moa zany babay volamena zay tena marina amin'iny le gold gate iny zany mbola mitoy any fa ny eto Madagasikara moa zany dia mbola eo tsika zany zao satria iny tale général indray zany natao salege eo amin'ny fonjany indray zany le siny karazany fa le pirina kely le resantsika zany mbola any amponja any tena mangatsika any amin'ireny fonja reny any tsy hafa zany tena enja zany mahagaga fotsiny hoe manina le olona no ampidiriny any tsy hafa gardeny any tsy hafa any zany hoe miandry an'le ozy izy le secret du peuple hoe cool tena endana le izy ao anatin'ny fitsarana io zany ao anatin'ireny fonja reny PDB ny kolikoly ao anatin'ireny rehefa tsy mamey vola ianao dia any mikatso any ianao zany raha oharina amin'iny resaka raharaha gold gate iny iny volamena 3.7 kilao sasany iny dia hoe any amin'ny tsy hafa mitovy amin'ireo talean'ny tele général ny kopse zareo vororoy tamin'ny famonoana karana iny lasa mpitoviana amin'ireny zany le olona zay lazaina fa pirina alefany any amin'ireny fonja tena hoe ho an'ny gangster ho an'ny criminel reny maninona tsy alefa riatsahare tany mora ohatra ny namanareo sy ny akamanareo rehetrarehetra nke ho tany mora daholo dia avoakanareo moramora ao izy tsy akiteniteny par silence ny amohanareo an'le olona ao aleo aloha trandrahana tsara mikasika an'iny tale général mivoaka lazaina fa mivoaka amin'ny andro alina be iny indray zany zay ny mikasika ny resaka toekarena sy ny resaka raha mafanafana iny mbola isy fotoantsika mbola resaka foana le resaka sorabolety mamokatra io moa rehefa tena hoe miresaka ny resaka toekarena mbola hoentsika eto zay ary angatantsika fanazavana foana ry ministra ry hoe mba aiza leanao e dia amaranako ny lohevitra hoentina amin'ity marain'ity iresaka kely an'le resaka vato any carrière ny andilana any Ambatondrazaka marimarina koa any Parafaravola tsika moa tao anatin'le izy tena niezaka mihitsy hoe tsy dia tena niditra tamin'le izy ny antony io resaka carrière io moa dia misy zavatra tsy mazava foana ao anatin'io zany ary io zany tombotsoa manokana ny arovanao anatin'izy dia samy manany filazany eo daholo zany rehetrarehetra dia aleo zany somary hoe niezaka tsy niresaka fa nidina tany atoerana le ministre ny arena kibony tany zany dia ny antso moa zany ny préfet ny faritra loatra mangory zany hoe miantso anareo solombavam-bahoaka fa hidinika mikasika n'ity resaka carrière nandilana ity tsika ny azy zany dia nialako ilany aloha izy aloaloha fa zaho misy zavatra atao za misy le préfet tsy dia hiditra lalina ao anatin'le satria zao ny antony
ianareo no nambola an'le problème tao de vahaony ianareo zay zany ny anany tena valy teny mahitsy avy aty amiko satria ianareo no nanidy anio naidinareo le izy de nisy ainana foy nisy raha latsaka tam'le fanidinana azy kitse rehefa amahan'le izy nareo androany de avy daholy na hoe ijery ny vahaolana mety mety am'le izy androany de hoe avy daholy nday ara-dinika am'ty fa nareo napiditra an'le problème ihany mamahana azy vaonareo ny olana zay nampidirinareo fa ny zavatra ilain'ny olona amin'io de misokatra io de miasa izy na iza de samy te hiasa hitady vola ao amely tena zay nge zavatra nitakin'ny olona napetraka taminareo fotsiny apetrao ny rafitra raha misy resaka tsy fahasalamana de apetrao ny fepetra rehetrarehetra mikasika ny amehana ara-pahasalamana de mandraisa ndraikitra fanandrivizay fa ianareo nanakatina an'le izy mitondra fitaovam-piadina nandefa mpitandro filaminana nitivitra ary nampiasa fitaovam-piadina tao anatin'izay no nandratra olona sy nandatsakain'olona tao de vaonareo le problème fa aza mifampiantso mihitsy hoe andao am'izay ndray mahany le problème nampidirinareo fa io dia fitadiavana oatra fitadiavan'olona rehetra ary ny tena zavatra grave tao anatin'le izy rehefa miantso an'le be ny tanàna ary zareo de hoe any Ambatondrazaka atsika no mivory le district misy an'le carrière any Parafaravolo le be ny tanàna voakasika le izy hoentina mivory any amin'ny district tsy misy ifandraisany am'le carrière zany hoe zany tokony tao Parafaravolo nareo no mivory de natsonareo tao le be ny tanàna nefa rehefa resaka am'le mpandrara makany an-tanambe indray makany am'le akaikin'le toerana tsy azoko tsony zany le fomba fiasanareo anatin'ny zavatra oatra zany zay mihitsy mahatonga anahy hoe aleo mihitsy aloha de miala 100 mètre an'le izy fa de alaminy le zavatra nakorotanareo de anjaranareo fa ny fantako raha ohatra ka vahaolana ny ilainareo amin'io de zao sokafy io asan'olona rehetrarehetra point zay ihany ary aza sina hoe misy olona mena tompon-dany ity mpandraraha ty ny lasa tompony ty fa vomea io bagara na hoe reto mahazo tompon-dany na hoe misy olom-boafidy na olom-boatendry omenam-pahany zay vokatra azony olona avy ao zany de resaka fanabarabarana zany fa rehefa mitady eo le olona de zay azo ny volam-panjakana ny tokony alohany fa tsy volan'olom-boafidy zay manko misy resaka an'izany am'teo hoe amena 20% le solombavam-bahoaka zany anarako sy tao anatin'izay mihitsy tsy mbola nakana na 0% tao anatin'ny tsisy dirako mihitsy zany fa ny tokony apetraka reo de hoe raha misy ny vola tokony aloha amin'ny volam-panjakana am'tamberina vokatr'ilay hoe io misy arena mivoaka avy eo am'le faritra misy fokotany ao misy commune ao misy district ao misy région ao de alaminy zay rafitra rehetrarehetra zay de alohan'ny olona ny volam-panjakana de mitady vola ohatra ny olona mitady vola rehetra izy mangady an'io arena kibony tany ao io de zay zany zavatra tokony apetraka reo fa tsy hoe hitondranareo fitaovam-piadina de hoe isy olona anankiray omena an'le izy na olona zao no omena anan'zao na hoe misy olona zao omena vola manokana mba ahafahan'le olona miasa ao zany de tsy izy daholo zany fa avy aloha ny olona hiasa malalaka de ataovy mazava ho an'ny tsirairay ny atao hoe volam-panjakana tokony mivoaka avy amin'ny alalan'ny sampandraraha ny arena kibony tany ao anatin'ny fatra loatra mangoro de mazava ny resaka tsy mila etsona solombavam-bahoaka ivory zany tsy misy zany fa tonga de fitondram-panjakana zay nge mahafahefana mpanatateraka anareo le ministre efa eo ianareo fahefana mpanatateraka rehetra ao ny solotenan'ny ministera any amin'ny fatra ao ina ny etsona solombavam-bahoaka am'zany sa rehefa atao le tsy mety de hita hoe mamay be de avida hoe le am'zay solombavam-bahoaka aloha atao ventilateur azafady tsy miditra am'zany delona kely fa zay fanosehanareo fa mifantako sokafy io an'ny olona rehetrarehetra point zay ihany ny mifantako zay zany le zavatra tokony apetraka tsika mikasika an'io fa miandro moa zany tsika le hoe inona fanapahan-kevitra farany raisin'le ministera mikasika an'io zavatra io satria dia mampimenomenona n'le olona any faritra zany le izy ary zay fanamoa resao de zay hoe aloha tsy miresaka an'io fa problème ray manokana fotsiny zavatra resaka mbola isy fotoana tena anaovantsika resaka manokana mihitsy ty resaka arena kibony tany ty resaka volamena resaka vatosoa io zany Madagasikara malaza de malaza foana hoe Madagasikara manakarena resaka zay resaka minina zay mihitsy resaka volamena io anisan'ny olana anankiray fa saika resantsika efa ny fotoana saika resako an'izy ty teto amin'ity fandaramana-manonja aty raha tsika makany mahajanga iny mahafantatra an'le toerana le an-tanimbary any amin'ny région Betsiboka iny hatreto aloha zany ny Betsiboka tsy manana gouverneur
atramitsika am'teny zao manontany tena ny olona any hoe zay andro ve dia tsy mba mendrika mahazo an'izany Rakova zany ozy zany mazany zareo hoe tandremo fa zany fametrahany Rakova zany ange hafa mihitsy satria trano trano io dia olona gouverneur atao marionnette manipulable no apetraka any satria tena manan-karena be mifaritra indra resaka volamena io io resaka volamena io a amin'ny faritra tanimbary iny zany any amin'iny le toerana be volamena io tamin'ny taona tany amin'ny 2017 tany angamba nisy nafatarana n'io faritra io toerana io nanaovana festival des mines zany a natao tany zany nanao nisy an'izany festival des mines zany natao teto mateto Antananarivo tany Ivato tamin'izay fotoana zay fa tamin'izay fotoana zay a nisy déclaration officielle nisy fanambarana official mihitsy zany tamin'izay fotoana zay hoe mamokatra volamena milanja 1 tonne 600 mahery zany hoe ray tonne sasany eo zany io faritra Tanimbary io fotsiny zany azotsika tsaina ve zany hoe amatonna ny volamena zay déclaration officielle nataony avy any amin'iny faritra Betsiboka iny a hoe eo amin'ny toerana io ny tena misy volamena be nefa misy toerana be dia be to Madagasikara manana an'izany volamena zany ny tiana tenena ao anatin'izay tamin'ny 2017 nisy an'izay festival des mines zay tamin'ny farany fa hatramin'ny tenenana n'io teny io hoe misy volamena ray 1 tonne 600 mahery kilo nivoaka tao amin'io région io a dia nafenina amin'izay zany le hoe ohatra n'inona ny volamena mivoaka amin'ireny faritra reny fa niazakazaka mandeha makany daholo ny enjana rehetra dia izao zany tsy fantatra ntsony nanomboka tamin'ny 2019 mankaty tsy fantatra ntsony zany hoe 4 tonne na 4 kilo ny volamena mivoaka any isaky ny isa-taona fa tsika tena manan-karena be mihitsy ao anatin'izay nefa ny volamena io ny impact an'le hoe volamena mivoaka ao le ristour nahazo n'le commune le toerana manodidina amin'io faritra be volamena io a tena hoe misy tena ienonao mihitsy ny tena hoe mampandroso be misy vola be miditra ao anatin'io commune io resaka any andilana io mantsany fa zay toerana misy arena rehetrarehetra arena kibon'ny tany raha vao miresaka volamena vakiny ary misy an'izao ary ny faritra vakina karatra iny koa volamena be dia be ohatra zany ary miady asany daholo zay olona rehetrarehetra mahita an'le lalana zany dia mitady affectation any teo Rakova fa hatramitsika amin'teny zao ia hoe enjana be zany ny micmac sy ny bizina tena hoe tombontsoa manokana ho an'ny olona tsiraray ao anatin'ireny toerana reny fa le déclaration officielle zany zao tsy misy intsony raha 2017 zany ray tonne sasany zany tena mba mahazo kely ntsika zany gramme kely fotsiny zany hoentitsika hoe ohatran'ity ny volamena mivoaka avany fa tsy mahantra zany Madagasikara ty fa le anaovan'le fitondrana anazy anaovan'le tompona ndraikitra amin'ireny sehatra rehetrarehetra reny zany a ohatran'ny jereo maso toerana kely Rakova ianao dia miazakazaka miady tsena eraky ny carrière miady tsena tena misy an'izay mihitsy naiza zany raha misy arena tena mahavariana mihitsy n'le izy fa hoe bon zay moa zany aloha ny fomba fitondrany aloha hatreto zany fa ny any amin'ny faritra Betsiboka iny zany tena manontany tena hoe zay fa zany tsy mba manana cerveau tsy mba misy olona mendrika ao atao an'izany mba misy olona tena hoe mba nianatra ihany tamin'ireny fa le mbola mitady an'le olona ahafahana miara-misosy afaka miara-misaika aloha zareo hatramin'izao fa asa tsy fantatritsika ho hitantsika io ihany toy an'iny moa zany fa dia zay no zavatra tiako resahana farany angamba ny akoatran'izay a ny vavao hoe nisy ororotany tamin'ny Malial dia tsy mba nahenao an'izany hoe tamin'ny roa maraina zany fa tena natoro maty mihitsy nisy mijery ao anaty internet dia hoe any amin'ny tao amin'ny 2e arrondissement tao no centre sa tena akaiky be nke zany tena eto Antananarivo renivohitra zany fa tsika hoe mafimafy le izy elaela tsy naheno atao anatin'ny torimaso moa zany nareo rehetrarehetra manontany dia hoe alefatsika ohatran'ny vavao enontsika rehetrarehetra ihany fa tsy anaovana commentaire lava be ny ao anatin'izay efa mandeha ny fotoana efa miray latsaka tsika misy fanontaniana mipetraka aminareo efa manina tsy nisy rediffusion tamin'ny télé MBS tamin'ny Maly tsy fantatra mbola voantanitsika hoe ina le antony fa ho antsika rehetra zay manaraka amin'ny fandaharana moa zany dia ny amin'ny radio moa zany misy foana ny famerenana amin'ny AZ radio amin'ny Radio Mada
amin'ny MBS radio ny amin'ny télé tsy fantatra hoe misy mety olana re teknika ve sa fandaminana ho hitantsika eo zany fa masoto foana nareo mieno rehefa tsy henonareo le maraina satria misy menomenina be mihitsy hoe zay tsy mahita mihitsy ny fa ahoana ara fa zao maketsy makero mbola resantsika rahapiso ny resaka mpitandro filaminana satria misy fanontaniana mipetraka maromaro ho averina resantsika eto le resaka ao anatin'ny mpitandro filaminana ny anatrika ny 26 juin tsika fetim-pirenena afaka tapabolana afaka folo andro misy mieritreritra manontany hoe mbola le olona le misotro ronono le efa misotro ronono ihany ve mbola hitarika ny matso sy mbola anatrika an'ireo misy misotro ronono anankiroa aloha zany ao anatin'ny ny tompona andraikitra ambony ny mpitandro filaminana ministry ny fiarovam-pirenena ministeran'ny fiarovam-pirenena mbola afaka manao nomination ny conseil des ministres raha amin'ny rapitso larbi misy miororo aloha ande amizao mandra-piona daholo ndray aloha nomenareo mahereza fa efa latsaka 10 minitra ny amin'ray eto Madagasikara samby ho tahin'Andriamanitra makasitraka anareo tsy misaraka amin'ny miara-manonja dia mirato tonandro mafinaritra rapitso indray tsika mbola tapahana aloha Jesy ty misy hira fangatahany olona mihitsy iny hira maleo amboy kobaka atolotsika an zareo le izy hira maleo iny mahafinaritra dia enoy tsara mihitsy menofinaritra ny amboy kobaka ho anareo izay nangataka an'iny hira iny dia alefantsika tena mpitiavana mihitsy ny tena enoy tsara mankafiza tsara mihitsy fa ohatrany efa dinidino ny hafa mantsy zany hoe ay misy an'izay hira À la une de l'actualité, nouveau rendez-vous pour Joe Biden aujourd'hui. Le président américain reste à Bruxelles pour participer au sommet européen. Après les réunions de l'OTAN et du G7, quelles peuvent être aujourd'hui encore les attentes et les enjeux? Il devrait être question là encore de raviver la flamme avec le vieux continent. Décryptage dans un instant avec Axel May. Le gouvernement israélien a donné son feu vert à la marche des drapeaux, ce rendez-vous des juifs nationalistes et de militants d'extrême droite qui fait redouter le pire. Un important dispositif policier sera en fin de journée déployé à Jérusalem-Est où l'on craint de nouvelles violences. Et puis c'est le jour J pour les ados français. Les vaccinations s'ouvrent 12-17 ans. 5 millions de personnes de plus éligibles au vaccin anti-Covid, mais sous certaines conditions. Des rendez-vous uniquement sur la base du volontariat avec l'accord des deux parents et du mineur concerné. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans le journal. C'est une étape de plus donc à l'agenda de Joe Biden. Après les sommets du G7 et de l'OTAN, le président américain rencontre aujourd'hui les dirigeants de l'UE. À la mi-journée, les présidents de la Commission